De manolotra ny araba ho antsika rehetra topolasy topo avy amin'ity talata fa 7 volana septambra 2024 ity. Tafaradalana indray tsika ato anatin'ny fandarana miara-manonja zay raisitsika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitry ny MBS ho an'ny radio moa zany dia ny 95.4 no andraisantsika izany mivantana, ho an'ny radio Mada dia ny modulation de fréquence 100.8 no andraisantsika izany. Ny fahita lavitra dia fantatsika ho an'ny toatirana zany dia ny MBS télé no mapita ny sary ho antsika rehetra. Nazanaty zany ny page Facebook ny MBS1Q dia mapita ny fandarantsika zany ho antsika zay mikirakira ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'izay Facebook zay sy ny YouTube zany mba ahafahantsika ihany koa zany manaraka zany any amin'izay sehatra rehetra misy antsika sy manavanana antsika na io ho an'ny Facebook zany na ho an'ny YouTube no andraisantsika ity fandarana mamitsika loatra ity dia ny miara-manonja izany. Maromaro ny zavatra ho resahantsika amin'ity androany ity ary dia iresadresaka ny tontolon'ny fanatanjahantena isika satria samy andro zany tsika hoe inona no avoakan'ny lalao androany hariva amin'ny 4 ora any Tanzania satria dia idona amin'ireo tanzaniana zany ny ekipa nasionaly malagasy dia ny Barea de Madagascar zany amin'ny 4 ora no andraisantsika amin'izany amin'ny alalan'ny fahita lavim-pirenena dia ny TVM dia samy miandrandra vokatra isika fa raha ohatra ka anaovantsika fampatsiahivana kely aloha zany dia tao anatin'izay andro faharoa zay ny andro voalohany dia tamin'ny voalohan'ny volana septambra sy ny faharoan'ny volana septambra no nanan-tanterahana izany hoe tamin'ny larby sy tamin'ny alakamisy tamin'ny herinandro teo zany zay ny andro voalohany amin'ny fifantsanana ny mondial zay ho tanterahana ny Qatar amin'ny 2020 sy 2020 fa ny andro faharoa zany no tanterahantsika amin'izao fotoana zao dia efa nanomboka omaly zay fa 9 ny volana septambra sy androany fa 7 ny volana septambra ka ny lalao omaly tao anatin'izay andro faharoa zay amin'ity fifantsanana tompon-daka eran-tany atao an'ny Qatar ity zany amin'ny taona 2020 sy 2020 dia teo amin'ny Benin sy RDC dia atsala rainoray no nisarahany rotota zany ka raha izay filaharana izay zany no arafitra vonjimaika ao anatin'izao andro faharoa zao ary mbola andrasantsika moa zany ny lalao rariva fa ny fandarana azy vonjimaika zany dia ny ekipa pireneny Benin zany no mitazona ny laharana voalohany ao anatin'ny vondrona zay misy azy miaraka Madagascar, RDC ary Tanzania manana isa 4 satria nandresy any Madagascar tamin'ny alakamisy teo isa 3 iny fandreseny iny zany rakajina amin'ny alalan'izay isa zay ary nanao atsala tamin'ny RDC omaly zareo dika zany ny atsala dia kajina ho isa ray zay ma hoe isa 4 zany ny Benin ary izy no voalohany amin'izao. RDC kosa dia efa nanao atsala tamin'ny Tanzania ary nanao ihany koa atsala tamin'ny Benin vao omaly dia zay atsala indro zay dia isa ray miampiray zany roa zany no isa ny RDC na ny République démocratique ny Congo zay ma fitazomana ny laharana faharoa satria isa 4 amin'ny Benin, isa faharoa RDC ary ny fahatelo dia Tanzania zay nanao sahala tamin'ny RDC ho isika tery aloha zany dia mbola irainy azy ny isany hiatrika lalao faharoa zany i Tanzania sy Madagascar androany dia hitantsika eo ny fifadiany ny vokatra samy hafa raha ohatra ka mandresy i Madagascar amin'ny Tanzania zany dia isika no lasa laharana faharoa ao anatin'ny vondrona misy any Madagascar zany satria ahazo isa 3 zany tsika raha mandresy tsara ny Tanzania amin'ity lalao tanterahana androany amin'ny 4 ty. Raha sanatr'izany ka resy ny Tanzania tsika dia eo amin'ny laharana voalohany na faharoa mitovy zany i Benin sy Tanzania satria iampy isa 3 ny isan'ny Tanzania zay ray amin'izao fotoana izao. Raha tomo ka sahala Madagascar sy Tanzania dia mijanona eo amin'ny laharana fahatelo ihany i Tanzania satria miampy ray indray zany le 1 point zay ananany amin'izao fotoana izao le point anankiray zany dia
i Madagasikara dia lasa manana point anankiray zany na isa iray fotsiny zany raha zay fikajena zay no zavatra mety hitranga. Raha resy moa tsika moa zany mazava ho azy dia tsisy isa zany ho atsika fa dia mipetraka ho boribory zany tsika Madagasikara zany. Zay le izy ny fikajena azy amin'ny ankapobeny ka ho hitantsika eo moa zany hoe hanahoana ny reziky ny barea ny Madagasikara hiatrika ny fionana amin'ny Tanzania amin'ity tolakandro ity fa dia samy miandry ny rehetrarehetra hoe any amin'ny toerana misy azy amin'izay lalao izay. Ity lalao ity de tena marobe no miandrandra amin'izay hoe hahazona ny lecture samy hafa izay. Fa eo aloha zany taratra indrindra satria mbola misy efatra no lalao atao zany mbola hiverina iona amin'ny Benin toerantsika, mbola iona amin'ny RDC tsika, mbola iona amin'ny Tanzania toerantsika. Zany rehetra zany mbola hamaritra ny endriky ny lalao ho tanterahantsika daholo zany rehetrarehetra zany. Zany dia tokony tsy hanana fahadisoana ho resy zany ny barean'ny Madagasikara amin'ity lalao tanterahana androany ity raha te akatoerana ho tsaratsara kokoa tsika ary anomana an'ireo lalao 3 ambiny zany satria lalao 5 no tanterahana zany ao anatin'izay fifanitsanana zay. Zay ny amin'ino fa ho resahan'ny adevitra tsika ihany koa amin'ity androany ity ny resaka makasika indrindra amin'izay tontolo ny fifidianana zay. Resaka kely amin'izay tsika satria ny CENI zany dia fantatsika moa zany fa de hoe ho tapitra mandat amin'ny faran'ny volana oktobra ny CENI ary rehefa tapitra mandat amin'ny faran'ny volana oktobra ny CENI dia efa mihazakazaka mametraka an'ireo rafitra zay hasolo azy eo amin'ny sehatra nasionaly zany ny CENI Foibe. Ity CENI ity moa zany de tena betsaka ny adevitra azo resahana satria anisany nametraka olana nandritry ny fifidianana zay ny tanterahana teto Madagasikara zany CENI zany. Ny fifidianana de fantatsika tsara ny élection présidentielle ary ny fifidianana zay mbola nolovaina taty amin'ny élection législative ary fantatsika ny élection communale zany na ny municipal zay natrehantsika farany teo. Iny moa zany mbola misy vary mangatsika satria de mbola tsy afaka nanatanteraka an'ireo fifidianana amina commune 420 anoany i Madagasikara satria raha ny valiteny navoaka ny teo anivon'ny tribunal administratif zany zay any fahefana mamoaka voka-pifidianana eo anivon'ny fifidianana communale dia mbola misy commune vitsivitsy tokony hanatanterahana fifidianana de zay fifidianana zay dia anoany amin'ny 420 any reo toerana zay hanatanterahana zany ka efa eritaona zay ny lasa mbola tsisy zany fifidianana izany. Ny atretra aloha zany de hoe iza ny tokony hanatanteraka nireo fifidianana zay mbola tsy tanteraka ireo kanefa fantatsika mazava tsara de hoe no tanterahana ny fifidianana antenimeran-doolona tamin'ny farany teo kanefa azo lazaina fa mbola tsy feno raha ny lalàna ny resahana zany reo mpifidy vavety fa akoatran'izay ihany koa amin'izay fanerena ny nanatanterahana fifidianana ololo zay de hoe tahaka ny manary ny zoan'ireo mpifidy vavety eo anivon'ny commune sy ny mpanolotsaina zay mbola tokony hifidy ao anatin'izany mpifidy vavety zany kanefa dia tsy nitanterahana reo fifidianana amin'ireo commune reo. Inona no antony? Marisarisa amin'izany ve ny fitondram-panjakana zay tokony hanampy ny CENI amin'ny fanohanana arabola sa ve ny CENI no miandry izay fandaminana avy any amin'ny fitondram-panjakana zany. Fa hatreto aloha zany de toerana 420 amin'ny commune 420 reo dia banga olom-boafidy ary zany dia anisany mampandringa ny endriky ny demokrasia sy mampandringa ny endriky zany hoe fametrahana an'izany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zany satria ny commune sy ny mpanolotsaina municipal na communale de ao anatin'izay asa voafaritry ny collectivité territoriale décentralisée zay na ny CTD. Efa noresahantsika matetitetika zany teto anivon'ny fandarantsika hoe voafaritra ao anatin'izay vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana zay ny commune, ny faritra ary ny province. De zany hoe fandresahantsika no amin'ny hoe reo no fototry ny fampandrosoana satria iaingany ny tontolo ara-toekarena zany kanefa dia
lasa sehatra fandaminana politika sy fitaovana politika ho an'ny fitondrana lizy ary de hitantsika io zava-misy am'izao fotoana zao mbola tsy avitana zany manatanteraka zay notondrony lalàna hoe tokony hanatanterahana fifidianana ny anivony reny commune ireny raha ny eo anivony seny zany am'ireo mpikambana sivy raikitra zany dia mazava ho azy zany izy moa zany ny ao anatin'izany seny zany de fantatsika mazava tsara fa manolotra solotena iray ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny seny manolotra solotena iray na avy amin'ny anteny merandoolona tsy hoe manolotra fa manao fifidianana mihitsy satria ny eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika na filoam-pirenena ihany zany no midésigner manolotra fa ny akoatran'izay de mifidy ka mifidy zay ho solotenany iray ny anteny merandoolona mifidy zay ho solotenany iray eo anivon'ny seny ny Assemblée nationale na ny anteny meram-pirenena mifidy zay ho solotenany iray ny ho lavitry ny mpisolo vava mifidy zay ho solotenany iray ny ho lavitry ny asa fanaova gazety na ny mpanao gazety mifidy zay ho solotenany iray anko ny eo anivon'ny haute cour constitutionnelle na ny HCC ary mifidy zay ho solotenany roa ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile raha ny efa mandeha am'izao fotoana zao ny fikarakarana de ny eo anivon'ny HCC no efa mikarakarana zay ho solotenana zay ny eo anivon'ny lavitry ny mpanao gazety ihany ko de efa nanomana an'izay ary mandefa am'izay taratasy zay ny seny no tokony mandefa n'izany taratasy fiatsona ny fivoriana hanendrena zay solotena zay ary ny société civile ihany ko de efa fantatra fa efa miandry azay eo am'ty société civile ty no handinihan'ny adevitrytsika rehefa misy ny fotoana rehefa avy eo satria zany société civile izany dia misy article miresaka am'izany mihitsy satria ahoana moa no anasokajina hoe reto reo fiarahamonim-pirenena zay tokony hisehatra ao anatin'izany seny zany de misy lalàna any hoe 2015-020 miresaka mihitsiny am'ty composition ny birao maletena momba ny fifidianana ity zany ka ny société civile moa de anjara manao organisation fa nitondrony lalàna ao anatin'izay de hoe société civile zay tena misehatra ao anatin'izany asa zany ary nandray anjara tao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana tamina fifidianana firenena na ny élection nationale zany zay le izy raha ny fifidianana faranteo zany de tamin'ny élection sénatoriale firy reo tena nandray anjara tao anatin'izay ary firy ny mety nahazo agrément teny anivon'ny seny fohy be ao anatin'ireo société civile reo mbola manakery ve le lalàna tamin'ny 2012 zay nahafahana nandrafitra nireo mpikambana vaovao teo anivon'ny seny zany mbola adevitra tokony mandeha am'izao fotoana zao ny démembrement seny io dia ny seny national ave no manana fahefana zay handrava sy hanendry am'ireo mpikambana vaovao mbola miendrika isina adevitro zany ary ahoana ny toeran'ny fomba fanaovana politika sy ny conduiten'ny mpanao politika sy ny antoko politika manoloana ny zavatra natao seny faranteo satria raha iny resaka doublan iny resahantsika de misy remise en cause na fiverenany adevitra momba ny fifidianana zany satria raha nambara hoe misy karapanondro sy numéro miverimberina tany amin'ny ray tapitrisa mahery tany tamin'iny doublan iny dikan'izay zany de niendriky ny fifidianana akapobeany mihitsy no tsy araky ny tokony izy satria hosika zany samy hafa lay hoe fraude électorale sy lay mety ho fahadisoana kely tao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana samy hafa zany ity zany fananina lehibe hosika ara-pifidianana sy zay mety hoe mety tsy fahatomombanana ara-teknika samy hafa am'izay mety ho fandrafetana ny lisitra na ny fikarakarana ny fifidianana arak'izay zavatra mateti-piseho eny anivon'ny birao fantatsaham-bato zany samy hafa zany zavatra resahantsika zany ka raha ohatra ka nitranga lay doublan dia azotsika antoka mihitsy ny amin'ny hoe iny lisitra iny ihany nanatanterahana fifidianana solombavam-bahoaka iny no nanatanterahana lay fifidianana communale sy sénatorial iny moa zany de vao mainka tsy ara-dalàna mihitsy satria tsy feno ny mpifidy vavety dikan'izay zany de hoe notereko masaka ny fifidianana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'ity taona 2024 ty zay nametrahana an'ireo
sikambana eo anivon'ny antenomerandolo lolona 2 roa isaky ny faritany ny enina ambiny moa zany dia nitendren'ny filohampirenena zay adevitra zay dia tsara hosokafana sy hametrahana adevitra maromaro zany mba hahafahana manadio ty resaka fifidianana ity satria tsisy angambany mbola mieritreritra hoe hanao fifidianana amin'ny alalan'ny lisitra osoka marina fa nylazai ny lalàna am'izao fotoana zao de hoe refonte isaky ny 10 taona ary ny ralina na ny révision annuelle ny liste électorale dia isa-taona raha ny tokony izy zany dia hiditra anatina refonte isika amin'ny taona ho avy io ka izany indrindra ny tokony hampamaily matotra ny mpanao politika sy ny antoko politika rehetra indrindraindrindra ny avy aty anivon'ny fanoherana ny amin'ny pratika ny fanjakana satria ny eritreritry ny fanjakana rehetra efa nambarantsika hatramin'izay dia hoe hanomana 2023 reo olo reo tsy miraharaha zay resaka fampandrosoana sy ny fahorim-bahoaka sy ny tsy fanana ny firenena sy ny tsy fisiny ny vola fa ny azo mamaika azy de hoe ahoana ny mbola ibrigena nylay posta na lay toerana mbola hahafahana mandray manohy ny ampimamba sy ireo zavatra zay fa tsy manjary am'izao fotoana zao ka hiezaka iresaka amin'izantsika arakaraky ny fahazoantsika ny fotoana rehefa aveo fa ny namako Rina Arabe Mananjara dia efa voniny atao kaiketo satria hanana vahiny isika am'ty maraina ity avy any amin'ny faritra Bongolava any rehefa miresaka Bongolava tsika de district roa mandravitra azy dia feno Rivobe sy Tsiromandidy dia ao anatin'ny faritra district Tsiromandidy zany no misy ny vahiny Rina rehefa aveo fa aza mbola misaraka amintsika ihany koa ho avy eo ny solombamboaka amin'ny Madagasikara voafito tao boribory tany faefatra dia Andriamatoa Rambo Salama Emilienne député Rambo fahafantarantsika azy iresaka zavatra maromaro ny solombamboaka antsika rehefa aveo ny tontolo ara-tsosialy mintsika fa horesahany eo zay mampikaikaiky am'izao fotoana zao ny fikorotanana eny anivon'ny fokotany sy ny tontolo ny tsena eny de horesahana kely zay resaka fokotany zay satria mba nangatahana aminy mba eto ny fomba fijerinao satria efa avy nanana andraikitra teo anivon'ny tanàna Antananarivo izy satria lefitry ny ben'ny tanàna neny Lalao Ravalomanina izy tamin'ny fotoanandro ary manana andraikitra ihany koa amin'ny mahasolomabamboaka azy antanitsika ihany koa ny hevo mahakasika an'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity amin'ny akabeny satria betsaka ny mikaikaiky am'izao fotoana zao ary saika ireo tanora vao mifo no manao an'izay tsy fandriam-pahalemana zay ho resahantsika miaraka aminy raha ohatra ka mbola ampy ny fotoana ny tontolo ny jirama ity resaka QR code ity tena ho resahantsika io rehefa aveo mihintsika fa anakambaran'izay ny député Rambo Salama Emilien sy ny resaka redynamisation satria rapitso no tanterahana ao Anosy Be voalohany ao amin'ny espace Golda Itoya ny fiaonan'ny district faefatra amin'ny roora zay ao anatin' zay fameloma maso ny antokotiko Madagasikara zay feny de feny zany fandaram-potoana miaraka amin'ny député Rambo noho izany dia manasatsika hieno hatramin'ny farany ary zay sirina moa rehefa zany rehetrarehetra zany de mbola hiverina amin'ny fanadidina misy vaovao mangotragotraka be mihodina any am'izao fotoana zao mangotraka be mihitsy fa mbola mandeha moa ny recoupement samihafa zay maha hoe mpanao gazety sy asa sarobidy amin'ity serasera ataontsika ity de mbola miketrika sy mandamy manjantsika raha-pirenena koa Rina de miazakazaka miaraba Rina Arabe Mananjara eny ary miaraba ny fanira dia miaraba ny mpijery sy ny mpiaino any koa na ny eto Madagasikara na ny any andafin'ny rika rehetra any tsy misy adinoana mihitsy isika rehetrarehetra mihitsy fa dia tolotra an'izay fiarabana izay satria dia miaraka etsika ao anatin'ity fandaran'ity efa noentin'ny faniry teo ihany ny atao hoe savaranonando momba ny zavatra horesahana atao anatin'ny fandarana fa araka ny voalaza teo dia manambahiny isika manambahiny avy any amin'ny faritry Bongolava any ny namana dia tsy zany fa Andriamatoa Jean-Claude izay efa ely izy no mipetraka tany ary mahafantatra tsara ny fiainana any amin'iny faritry Bongolava iny midadasika be le Bongolava araka ny tenen'ny faniry teo hoe feno Rivobe Tsiromandidy fa raha vao miresaka an'izany toeran'izany ihany koa dia eo ihany koa zany hoe misy sistany amin'ny faritry Melaky sistany amin'ny faritry Melaky raha vao miresaka tsika hoe mainty rano sy ny manodidina rehetra iny dia Tsiromandidy de mamay be izany hoe eo anelanela zany misy lalana manahirana be zany ka mifamatotra ao na ny resaka fiarina ny resaka sosialy ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa de ao daholo zany rehetrarehetra izany fa alomerabanao aloha Andriamatoa Jean-Claude tonga eto amin'ny miara-manonja
Iany tompoko faly miara-banareo mpiaino ny miara-manonja ray manontolo ny vahoaka ny Madagasikara tsy vaky voly ny tenako Andria Mampahery Jean Claude de faly miara-banareo indrindrandrindra Rina Rabemananjara tafahoana eto amin'izao plateau zao itsika de kopakopa-tanana ho an'ny vahoaka zay miaino ny miara-manonja amin'izao fotoana izao. Ianao koa no isorana satria avany alavitra be any ianao no tonga aty amin'ny studio zany ary hitondra ny zava-misy marina any amin'ny toerana misy anareo any ary zay ny tena zava-dehibe efa nisy ihany ny olona avy any amin'ny faritry Tsoromandity ny laza ny zava-misy fa ny araka ny tenena teo midadasika be le Tsoromandity mety misy ihany koa zavatra fa any amina toerana hafa ao anatin'ny Bongalava ihany izay mila mafisana na mila hoetineto tonga de avy hatrany de apetrako ny fanontaniana ao anatin'ny taridresaka ny amina hoe resaka tsy fandriampahalemana. Raha ny vaovao azo hatramin'izay de misy toerana vitsivitsy maromaro zany hahenona foana resaka tsy fandriampahalemana anisan'izany ohatra Belbaka, Mahasolo, Anaroarona, Ambararatabe moa de efa lasa hain'ny olona mihitsy zany anaran' zany amin'izao fotoana zao inona no endrika tsy fandriampahalemana any amin'ireny toeran'ireny amin'ny ankapobeny zay iainan'ny olona isan'andro. Makasitraka Rina Rabemananjara marina tokoa zany teninao zany fa ireo toerana tansanao reo de ao anatin'ny commune tsy milamina. Raha ny endrika fisehon'ny ny tsy fandriampahalemana amin'ireo toerana tantarainao reo de ny resaka asan-dalo de ao anatin'ny andro alina foana moa matetika isehon'ny action anaovany zany asa ratsy zany de matetika moa zany de resaka omby vonon'olona reo moa zany no tena matetika raha vao maheno asan-dalo tsika mahakasika resaka ambanivohitra de ireo no tsy maintsy priorité resaka vonon'olona asan-dalo fô volana vitsivitsy monja no maromaro no hain'olona afoy amin'ireny toerana tansaina voalaza eo reny satria no olana de ao anatin'ilay resaka tsy fandriampahalemana ihany de io resaka tsy fandriampahalemana io zany no tena hanetanako ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana satria ny ambanivohitra de ny resaka tsy fandriampahalemana ny tena mampitaintaina azy de mangataka mihitsy zany amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana mba hijery fotony amin'ireny tontolo ambanivohitra reny resaka commune moa zany no tena entaniko eto satria matetika de ireny commune reny no tena isehon'ilay asan-dalo de lasibatra amin'izany ny ombin'olona ny ariana tao anatin'ny firy taona de alainy dalo ao anatin'ny ray mpimasy monja de mampalahelo zany zavatra zany tompoko. Hono ny rehefa mandroba ny dalo any amin'ny faritry Bongalamba eo amin'ny omby firy eo ataontsika hoe moyenne ny tonga de rofany zala ohatran'izany. Eny tompoko iny moa zany tsy voafaritra raha hoe ny omby robain-dalo ao anatin'ny ray mpimaso matetika ara misy omby tonga de hatramina 100-200 no ny ray makany arakarak'izay omby eo amin'ilay tanàna zany matetika 10, 20, 20 ohatrohatr'izany miovaova zany le izy miovaova lay fahakan'ilay dalo omby fa tsy hoe mitovy foana hoe androany izy aka de 100 ny alainy de raha pitsiko izy aka de 100 fa miovaova zany arakaraky ny zava-misy eo amin'ilay toerana. Hono eo amin'ny firy eo ny dalo ny miara-mirona manao an'ilay asa ratsy atao hoe raha atao hoe moyenne tsotsotra fotsiny. Matetika moa zany ny dalo miara-mirona misy 20, 20, 50 ohatrohatr'izany eo zany no tsy latsaky ny folo zany tsy latsaky zay misy ary izy de tena mirona tena tonga de amanjatony rehefa tena le hoe aka omby be dehibe de tena miaraka tena manao andihany mihitsy izy zany manao andihany tena manao fotoana mihitsy. Inona fitaovana hoentiny? Ny fitaovana hoentiny de resaka basy sy ny lefina famaky reo zany no tena matetika entin'ny
dalo. Misy mitondra ody gasy koa ny sy moara sy ny namany ahoana ny ao anatin'ny dolo ve zany? Ino moa tompoko zany sarotra be no ametrahana an'izay hoe resaka ody gasy satria matetika moa zany de zay foana no mampikaikaiky an'ilay mpanarady. Rehefa tena tafahoana ny mpanarady sy ny dalo rehefa mifampitifitra de matetika resy ny mpanarady satria tsy de laitram-basy lay fahavalo. Zava-misy zany. Zava-misy zany. Zany moa mbola fanontaniana hafa mihitsy hoe ahoana mifandeha fa ny zavatra tena iainana aloha zany manoloana an'izay de hoe very ny omby tsy milamina ny tany rehefa very ny omby ny ariana atao anatin'ny taona maro dia miteraka fahantrana ilay izy dia eo indrindra no tiako atongavana hoe manoloana zany toejahatra rehetrarehetra nefa nisy foana ny fitenenana hoe mba jereo kanefa moa de mbola misy zany amin'izao volana septambra 2024 izany dia asa aloha raha misy mienona ahoana fa de matetitetika mihitsy zany ty resaka problema tsy fandripalemana ao Bonglava ity ny fetraka ny mivantana. Fetraka ny mivantana de mijaly ny vahoaka lasa miaina ao anatin'ny fantrana. Ny tena olana zany amin'ny faritry Bonglava indrindrandrindra ho an'ny Tatsaha de ny raha vao tsisy omby izy de tsy mandeha ny asa fivelomana. Azavao kely hoe zay hoe inona tsara ny asan'le omby ao anatin'le asa piariana sy mampifamatotra azy amin'ny fambolena sy fiainana isan'andro. Ie, saotra tompoko. Ny mampifamatotra azy amin'ny resaka afiariana de ny omby no fiveloman'ny Tatsaha satria ny omby no entina miasa tanimbary mandragiragy tanimbary de reny no entina manao asa fambolena voly an-tanety sy ny karazany de raha vao sanatria zany ka ny omby ny tsisy amin'ny Tatsaha de zéro izy. Te hijoro vavolombelona kely amin'ny resaka omby. Resaka omby tena nisy ny omby tany amin'iny commune firenana iny ao anatin'ny district Antsiromandidy ihany io. Mbola ao anatiny eny. Ao anatin'ny district Antsiromandidy io. Tapitry ny dahalo tao anatin'ny fitondrana tao aloha iny. De somary nampalahelo ny vahoaka satria misy tena olona ray tena hijoroako vavolombelona mihitsy zany olona ray manana omby efa ho zato mahery. De tao anatin'izay toerana zay zany tena nataony dalo intelo miverenany teo amin'le tao anatin'le tanàna. Mitokatokana ngale tanàna. Mitokatokana le tanàna. De intelo miverenany de foana lay tanàna tsisy. De ny olona any amin'io toerana resahako nefany de tena ao anatin'ny resaka fambolena. Resaka fambolena ny tena iainan'ny olona any. Tokony nampiasa omby zany amin'ny fambolena tonga de ripaka ny omby. Tokony nampiasa omby tao anatin'ilay fambolena nefa lay omby nalain'ny dahalo tao anatin'ny ray mpimaso. De somary nampalahelo zay zavatra zay satria ireo olona reo de manana tany amina hektarany, manana tany reo. De atahoana moa no andeha hiasana zany tany zany amin'ny tanana fotsiny raha tsy eo ny omby. Raha ny hoe raha tsy eo zany ny omby tsy mahavita zavatra ny Tatsaha. Zay zany tena fitarainana matetika tonga mihitsy ny amin'ny vahoaka hoe tena ahoana ty resaka tsy fandripahalemana ty. De somary nampalahelo fa misy raha tena lasa ohatrany misy voakely mihitsy ny sain'le olona satria mampalahelo kosa hoe omby no amanjatony no alainy dalo anatin'ny ray mpimaso tsisy tafaverina aminao na ny ray ara. Raha ataoko hoe nazarany teo amin'ny toerana mety misy voadona kely ihany ny saina de tsy omeko tsiny lay tompony omby raha toka misy voadona ny saina. Tsisy toyany tsisy inona fa de nanahoana ny toy. Ny toyany aloha zany hatreto de tena tsisy hita ny omby. De zao ny olona any amin'iny toerana teneniko iny vao miezaka firenana io Aie commune firenana io. Sao zany ny olona vao mba miezaka mba mividy omby miasa rola arakarak'izay fahifambidy zany arakarak'izay mba eo am-pelantanana no mba ezahana mba mamerina tsikelikely izay resaka omby zay. De zay zany no angatahako amin'ny fitondram-panjakana mba jereo akaika ireny commune reny.
le fitondram-panjakana mantsy ny matetika de variana amina toerana vitsivitsy de lasa takona le any amin'ny commune any de zay zany no tena anitanako ny fitondram-panjakana hoe ny resaka tsy fandripahalemana no tena olana ho amin'ny tatsaha. Ka zany moa sationany any zany hoentina namana Jean-Claude izany nambarany teo ny hoe sationan-javatra tany amin'ny commune Fierenana fa araka ny tonontononiko teo hoe misy koa ny any Mahasolo Anaroaro na ohatrohatr'izay daholo ve sa mety misy mampiavaka azy le endrika le tsy fandripahalemana. Matetika aloha zany ny resaka endrika tsy fandripahalemana de ohatrohatr'izay daholy ohatrohatr'izao daholo zany no matetika resaka endrika tsy fandripahalemana fidiran-talo fa somary iverenako kely Rina Rabe Mananjara leo amin'io commune Fierenana io ny endrika fisehoan'io dahalo tao zany de tena tamin'ny endrika hafa mihitsiny satria zany raha ny tena fisehony zany de matetika lay amin'ny 5 maraina iny foana zareo no mitsofoka maka an'ilay omby eo amin'ilay tanàna. Nefa lany amin'ny hafa ozy ianao hoe amin'ny alina. Le any amin'ny hafa amin'ny alina. De io resaka nangalany andreo amin'ny be deaibe tenen'ny tany sako teo aloha reo de matetika amin'ny 5 maraina. De somary mailo zany le olona rehefa tonga ny amin'ny 5 maraina hatreo amin'ny 3 maraina eo de efa miezaka amin'ny fo le vatandagna miambina lay sisy tanàna. Miezaka amin'ny fo satria efa mailo hoe tery olona lainy tamin'ny 5 maraina de tariko ny ohatr'izao de ny matetika de tena hoe mifakatratra mihitsy lay mpanarady sy lay dahalo de tena hoe reo miady fa jerena fotsiny satria PDB no tsy laitram-bala de zay zany no tena olana miatraika amin'ny faritry-Bongolava. Ka zany moa no tena hoe antony atongavan'ny solitena ny tantsaha any ambanivohitra any amin'ny tony miara-manontsy tony ahafantarantsika zavatra maro izy ireny ary tsy hoe tenitenenina fotsiny fa matory zareo tonga eto avany amin'ny 100 kilometatra any tonga aty de tena misy maharary eo ary maharary raha vao aretina zany de mila tsaboana le izy ary ty tsy fandripahalemana eto Madagasikara ty ane zavatra efa aretina efa tambatambatra izy io zany dia lasa manahirana be aty aoriana kanefa de misy tompon'andraikitra maro be tazana ihany misy ny fitaovam-piadiana rantranty etseroa fa any amin'le tena hoe aim-bahoaka sy hain'ny tantsany efa de zany no zava-misy dia raha antsika mahita le izy araky ny tantarainy ny namana teo zany fa misy anankiray koa raha vao miresaka ianao hoe Bongolava dia io le nitenenao hoe misy sistany amin'ny faritry melaka le izy na ny anaty akatany zany resaka lalana ahoana tsara ny tena fipetraka io lalana io amin'izao fotoana zao tsy mandidy makany mainty rano fa ny zavatra eny mantsy tsy hoe eny fa tena hoe hita ny mpanao gazety sy ny olon-drehetra de rehefa resam-pifidiana de atao ohatran'ny resaka resahana amin'ny politika foana le izy fa ianareo miainao mba tantarao amin'ny eto amin'ny miara-manonja hoe inona tsara ny tena fipetraka io raha io amin'izao fotoana zao. Ie sotra betsaka Rina Rabe Mananjara resaka lalana miala eo atsiro mandidy makany mainty rano iny de tena ratsy de ratsy nampanantenany fitondram-panjakana nefa iny lalana iny fa ho ataony de somary mampalahelo vao miainga eo atsiro mandidy vao miala eo atsapan'ny mahazo zany miala eo atsapan'ny mahazo vao miala eo atsapan'ny mahazo de mandray ny lalana secondaire mandray an'ilay lalana secondaire de eo zany ianao de efa manomboka mitaintaina amin'ny lalan-dratsy tena ratsy ny lalana iny indrindra moa fa hiditra zao ny vanim-potoana ny fahavaratra ao anatin'ny firotsahan'ny ranonorana de tena mitaitaina ny vahoaka any anatin'ireny taxi brosy reny taitaina mpandeha satria karazana taxi brosy inona moa zany no afaka mandeha any aloha somary maromazo zany le makany mainty rano moa zany iny tsy maintsy hoe 4x4 satria arak'izay lalana ratsy zay de tsy maintsy reny 4x4 matanjaka reny no mandeha any amin'ilay mainty rano de somary mampalahelo iny lalana iny raha ny lafiny akapobeany iny mihitsy zany ny tena iany tanako ny fitondram-panjakana hoe mba jereo iny lalana iny satria
tena mijaly ny vahoaka raha ny fitondram-panjakana no tsy haiko na mandalo amin'iny lalana iny izy aloha na tsy mandalo rehefa ao anatin'ny firotsahan'ny orana fa raha mandalo amin'iny izy a mety mahita ny fangirifirina mahazo ny vahoaka hoe zao hoe ny tena henan'ny vahoaka amin'ity lalana ty ao anatin'ny firotsahan'ny orana mihitsy a no angatahako andalovan'ny fitondram-panjakana amin'iny lalana iny ahitany a ny fangirifiriny vahoaka satria de tena miaina ao anatin'ny tebiteby ny vahoaka misy an'izany tena hoe ao anatin'ny commune firenena ty resahako ty fa mampitoyana mainty rano ihany moa iny lalana iny fokotanina Mahatsinjo zay fokotanina Mahatsinjo ao anatin'ny commune firenena misy ady lalana eo de rehefa mirotsaka lay ranon'orana de ny zavatra mampalahelo de tena eo amin'io ady lalana io tsy afaka andehanan'ny tômôbila mihitsy eo nefany a efa tsy kilomètre tsony fa efa metatra vitsivitsy no tsy atongava ny hiditra eo amin'ilay tanàna fokotany Mahatsinjo de lasa manarama olona ilay chauffeur zany manarama olona miambina lay tômôbila eo mandra-pahamaina ny lalana eo zany a de manarama olona eo le chauffeur miambina lay tômôbila eo fa tena tsy afaka mihitsy ny tômôbila tena nandeha moto tamin'ilay lalana mo tamin'izay fotoan'izay tena hita de tena teo de nandeha zao ny lalana ty raha vao avy ny orana de efa eo ny tômôbila eo daholo ny tômôbila ny matory a de rehefa maina ny lalana vao mandeha de ny mampalahelo de eo zany lay mpandeha no maka ny entany manarama resaka sarety reny indray a no mitondra lay entana sarety zany mba afaka mandeha sarety no afaka mandeha de manarama an'lay sarety indray a mitondra lay entana miakatra eo amin'ilay fokotanina Mahatsinjo nefa hoy a maître no elanelan'ilay Mahatsinjo sy io toerana teneny koa de somary mampalahelo zany zavatra zany de zay ny tena anetanako ny fitondram-panjakana hoe mba jereo reo tompoko a iny route nationale makany mainty rano iny fa tena mijaly sy mangirifiry ny vahoaka amin'iny tena ao anatin'ny tena hoe efa izy haindehibe mihitsy amin'ny fiainana haindehibe satria lalana mampitoy an'ny mainty rano Tsiromandidy iny eny ary mazava izay fanazavan'izay ary ao anatin'izany moa zany mazava loatra ny fiatraikany dia lasa miteraka tsy fandehanany toekareny zany zavatra rehetrarehetra zany satria misy vola hafa ndray zany miainga miala amin'le olona nefany tsy tokony isy zay de azagaga tsika raha miakatra ny vidim-piainana azagaga satria eny amin'ny lalana eny zany dia misy atao hoe memitomby ihany ny masokarena raha lalana tokony ho vita ao anatin'ny ray andro ohatra lasa ao anatin'ny 3 andro vao vita ao anatin'ny 4 andro dia mitombo ny volalany de rehefa hivarotra ny letany amin'izay izy de tsy hivarotra fatiatoka mihitsy fa hivarotra tsy maintsy mba makatombony izy arakarak'izay kajy eo zany dia asa moa zany azo ny saina eritreretina ihany zany toejavatra zany fa ity raha teny tsy misy zavatra mandeha ho azy indrindrindrindra zany resaka hoe fiarina ny toekareny zany tsy zavatra mandeha ho azy fa raha vao mikoaka ny ato de manavy daholo ny ratsamangaika rehetrarehetra izay mifandraika amin'iny izany ny tiako amaranana n'le resaka lalana teo mainty rano sy tsy Tsiromandidy ty hoy ianao hoe manentana ny fitondrana ngana reo mbola tsy nahita mihitsy hoe tompona andraikitra nandeha tany na ohatran'izany sa tamin'ny propagande ihany de zay sa ahoana fandehana ie raha izay aloha zany no resahana de misy tompona andraiky toerana mandalo amin'iny lalana iny fa tsy haiko hoe modiny tsita ve lay lalana sa hoe tsy de andehanany matetika le izy fa mivahoaka majinika no miainao anatin'le izy de modina tsita zay ngamba no azoko satria le olana mbola mipetraka foana hatramin'izao le olana mbola mipetraka foana ary tena olana lehibe ho an'ny vahoaka mihitsiny io ny vahoaka ary ao anatin'io lalana resaha koa tena misy tena miteny mihitsy ny sasany tena aleoko mandeha tongotra tsy zay andeha taxi brosy satria miaina ao anatin'ny tebiteby de mampalahelo zany toe-javatra zany de zany ny tena anetanako mafy ny fitondram-panjakana mba hijery akaika an'iny route nationale mampitoy ana Tsiromandidy mainty rano iny
Ka tsy magaga raha mahazo aina ny dalo satria ny lalana tsisy mandeha amin'izay falehany ny fiarina tsy hita zay anaovana azy satria mifampiankina daoly araka ny nambara teo. Amaraparanansika Andriamatoa Jean Claude satria ataontsika hoe mba tafita ihany amin'izay zavatra tiana ho ampitainy izay fa malaza ny corona mba maraka an'izany resaka corona zany ve nareo any Bongolava. Ahoana mba fandraisanareo an'izany mba mara-baovao ihany ve sa hoe mbola onono foana sa ahoana? Ie, saotra betsaka namana Rina Rabe Mananjara. Ty coronavirus ty marina no mampametra-panontaniana ny maro hoe ahoana marina ty resaka coronavirus ty. Manontany zany ny olona any Bongolava. Manontany mihitsy ny olona any Bongolava hoe ahoana marina ny tena antony ty resaka coronavirus ty. Satria no olana ny fitondram-panjakana dia manambara fa tapitra ny amehana ara-pahasalamana. Tamin'ny herinandro izy ny teny an'izay. Tamin'ny herinandro. Dia nefany dia ahoana izy nareo mandray an'izany? Dia nefany vao moaly no nivoaka gazety hoe ny zoeran'ny Barea de Madagasikara misy tratran'ny tranga vaovao ny iray. Dia lasa somary lasa saina. Malasa saina zany zavatra zany hoe tapitra ny tranga vaovao nefa tapitra ny amehana. Ie, tapitra ny amehana ara-pahasalamana nefa ny zoeran'ny Barea vao nahitana tranga vaovao. Dia eo zany ny tena mampametra-panontaniana ny maro hoe ny maro moa zany ny tena ao anatin'ny akamaroan'ny vahoaka dia tena misy miteny mihitsy hoe sody mba resaka politika ary ty resaka coronavirus ty. Zay zany ny tena ka zay foana ny hafarany raha vao zavatra ohatry zany dia apetraky ny olo ohatry zay hoe misy resaka politika io sy ny sisa. Zay mihitsy zany le tena olana mipetraka ny an-tsain'ny vahoaka. Tsy ny vahoaka rery moa za fa nazara ohatry ny mampanitikitika ny saiko le izy hoe ahoana marina ty resaka coronavirus ty. Dia ny matetika dia za zany mieritreritra an'izao hoe ho avela hianaka indray ve le valana retina dia avy eo ampiboana le vahoaka. Ny vahoaka nefa leo an'izany miboka zany ary ny vahoaka tsy manako hohanina amin'ny akamaroan'ny vahoaka. Ny akamaroan'ny vahoaka dia nohanina androany tedavina androany, nohanina rapitso tedavina rapitso. Dia somary mampalahelo raha ny vahoaka ao aoriana kely eo ny hoe mianoka le valana retina coronavirus dia ndao indray tsika ary vahoaka andeha hiboka. Dia lasa na ny vahoaka ary mety hanana toe-tsaina hafahafa izy na ataoko hoe tsy ao anatin'le toe-tsaina ary le izy dia mety hitsiry any an'eritseriny hoe andao rangatsika hanao ohatry zao dia zay zany no somary mampalahelo koa zay resaka fisehoana coronavirus zay. Ny tena marina tokony mbola hipetraka foana reny geste barrière reny satria ny coronavirus dia mbola tsy miala eto amintsika eto Madagasikara. Mbola miara-miaina eto, mbola misy an'le izy eto. Eny ary misaotra anao mitondra an'izay fanazavana izay miteninao farany ary entinao amidinana azy sy afatra tianao apetraka ihany koa indrindrindrindra ho anareo any tanàna rehetra any. Ie, ny teniko farany atao anatin'izao fandaharana miara-manonja izao dia ny fanentanana ny fitondrana amin'izao fotoana amin'izay zavatra rehetrarehetra voalazako teo zay. Dia ny ao anatin'izay ny resaka vidim-piainana zany iny koa ny tena mampikaikaika amin'ny maro dia mba angatahana ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ty resaka vidim-piainana ty satria dia tena mikaikaika amin'ny vahoaka amin'ilay resaka vidim-piainana iny moa zany efa nisy fotoana ndresahako teo tsy iverenako intsony fa fampatsahivana fotsiny no entiko amin'tinana an'izay. Dia makasitraka ny vahoaka ny Madagasikara tsy vaky volo zay afaka ny aino zao fandarana miara-manonja izao. Mbola ao moa ny namana andimy toerana eto dia kopakopa-tanana ho amin'ny vahoaka rehetrarehetra dia misaotra miara-manonja afaka nandray tamin'izao vanim-potoana ny talata maraina izao dia misaotra betsaka indrindra tompoko. Eny ary dia isaorana Andriamatoa Jean Claude nitondra an'izay fanazavana izay ny vahiny teto amin'ny miara-manonja ary zava-dehibe ny nambarany teo satria tsisy hoe
zavatra fironona na zavatra onoony fa ry zareo avy any tanàna any lavitra mihitsy no tonga taty amin'ny miara-manonja taty amin'ny MBS ary zay no tena tadiavintsika ihany koa ao anatin'ny fandarana takantony fa eo ny famakafakana politika eo ny atao hoe fitondrana fomba fijery maro samihafa fa mbola zava-dehibe ihany koa ilay fahatongavan'ny olona any toerana mihitsy izay miaina ny zava-misy any antoerana sationa ny fotsiny reny fa any amina toerana hafa eto amin'ity Madagasikara ity dia mbola misy trangan-javatra be dehibe manahirana an'izay vahoaka malagasy izay ary izay no atao hoe tsy maintsy iresahana ny toe-javatra tahaka an'ireny satria tena hoe tsy mety raha hoe misy malagasy miaina tsara ao anatin'ny fahasambarana sy ny sisa nefa etsy akaiketsy misy malagasy miaina ao anatin'ny fahasahiranana maitsony ranonangivony tsy nainy izay moa zany dia efa mihaino matetetika satria na io angivy io ary ndraindray tsy voavidy tsony fa dia ilay hoety manana nefa tena manahirana amin'izao fotoana izao ka tsy kakitsika raha mitombo ny mitsindroka zordira eny rehetrarehetra eny namana faniry no anohy indray ny fandarantsika ary dia andray ny député Rambo izy efa vonimbolina ao akaiky ao ndao ary zatsy izy faniry ya makasitraka rena rabe mananjara dia eto aloha zany dia mampita ny kokoa namana ao manjakandrina satria tena manaraka atsika mihitsy namana ao manjakandrina disika manjakandriny zany dia ao anatin'ny lalam-pirenena faharoa no misy azy dia ratsiratsy ny lalana manjakandrina fa azakivitsika ao manjakandrina ao fa dia atao foana ny ezaka rehetrarehetra hitabatabana an'izany mba ho tsapan'ilay fitondram-panjakana hoe misy adidy zay tokony ho tanterahany anefa tsy hoe tsy maintsy mila tambiny akoriny zany hoe nandrotsaka vato ve sa tsy nandrotsaka vato anay ianareo fa tokony ho tsapany isan'andro san'andro hoe misy adidy ao anatin'ny lalana lalovany lalam-pirenena faharoa zany distrika manjakandrina zany ary tena marobe ireo vahoaka avy any amin'izany toerana zany miparitaka era amin'ny Madagasikara ary saika manao ny asan'le hoe varo mandeha ny ao anatin' zany distrika ny manjakandrina zany rehefa miresaka manjakandrina tsika ao Ambatomanga Ambohitrandriamanitra Ambohibo Sud aiza koa maromaro no azo resahana ao anatin'izany mikisaka makany Matasoa any ao anatin'izany distrika zany dia anaovana kokoa atsika rehetrarehetra satria misy namana tena mahafatrapo mihitsy zay ampanaraka atsika ny any Antsirabe horesahany eo rehefa avy eo zay miaraka amin'ny député Rambosalama Emilien satria misy zavatra ho atao koa ny Antsirabe ihany rehefa miresaka redynamisation ny député Rambosalama Emilien etsy amin'ny 4e arrondissement fa ho amin'izay vahiny zay dia mahafinaritra aloha zany fitanantsika rehetra hoe ndeha ho any amin'ny miara-manonjy zay kiresaka sy tantara ny zava-misy zay lalovany firenena amin'izao fotoana izao ary ihany anay dia efa mampiomana antsika sahady zany fa isy avy any solitena ny avy any Mananara koa zany olona avy any Mananara hiresaka amintsika eto rapitso anatin'ny fandarana Mananara avaratra nijerevana ihany ny fotoana mba ahafahana mampiditra azy kanefa dia zava-dehibe misy no ambarany satria any amin'izany Mananara avaratra zany fantatsika Mananara avaratra moa aiza dia ao anatin'ny faritra Analanjorofo dia mahazo ny lalam-pirenena fahadimy iny avy aty Toamasina mahazo ny Folo Pointy mahazo ny Fenerivo Atsinanana Soanerano Vongo dia Mananara maro antsetra mamarana azy dia hisy vahiny zany tsika rapitso avy any Mananara raha miresaka Mananara tsika dia mazava be zavatra telo misongadina ratsy ny lalana faharoa mpanao produit amin'ny alalan'ny jirofo sy ny vanille ny any amin'iny distrika Mananara iny ary fahatelo tena azo adonoitsika mihitsy fa misy arena kibony tany vato any Mananara any dia ifampiresahantsika zany manahoana ny zavatra iainan'ny vahoaka any anatin'izany distrika sarodalana zany kanefa dia ao anatin'ny mbola faritry Madagasikara zany tompolasy tompovavy région Ambatsoa iny taloha Mananara sy Maroantsetra fa tatioarina io zany dia natambatra tamin'ny Analanjorofo zay niresantsika moa zany rehefa Analanjorofo dia ao anatin'izany ny renivohitra Analanjorofo dia Fenerivo Atsinanana zany miezaka
no resaka ohatran'izay mba ho tsapatsika ny alehibe anytony fandarana ataontsika tony ary maresy mahafantatra tsara ny zavatra resantsika zany ny namana hany mananarana de any amin'ny kilometatra lavitra sarodalana ary tsy tonga na fiarakodia tsotra any ny Range Rover na Land Rover no fiarakodia mandeha any ary anatin'ny andro maromaro mihitsy vao tonga any amin'ny renivohitry ny disika ny mananara zany zay amin'ny akabeany anaovako sady afangoany zay zavatra ho resantsika rapito zay rehetrarehetra zay fa efa natsidikrina rahabe mananjara teo ny hoe ny vahiny tompotrano araka mifandaminana dia solomamboaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fa efatra dia ny député Rambo na Rambo Salama Emilien. Miarabanao Andriamatoa solomamboaka. Miarabanao Faniry dia miaraba koa nareo technicien ombadika eo zay mampita izao fandarana zao eto amin'ny firenena malagasy eto Madagasikara zany ary amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ny YouTube sy ny Facebook ho amindreo namatsika ny mpitandranomasina any dia miaraba koa ianareo mpanaraka ny fandarana any ivelany any ary tsy atomban-javatra isika eto amin'ny boriboritany faefatra manarak'izay dia misaotra an'Andriamanitra ny tena raha mbola nomeny ny androandroany atalata satria betsaka tokoa ny naniry izany kanefa tsy nahatratra zao an'izao ka ianao moa notahiny dia mbola nahatratra zao dia ataoko fa rary ny sitsiny raha hisaotra an'Andriamanitra zay tompony aina eto dia manaroatra ihany koa mitondra ny fisaorana feno fankatelemana ho an'ireo tapaka sy namana havana fiangonana ary indrindrindrindra ny filoha Marc Ravalomanana zay sy ny anoko manokana nitondra ny teny fampiononana sy ny fankerezana ary nandray anjara tamin'ny fandraisana didy farany tamin'ny nalasana ny reninay dia i bebe Agnès zany na i bebe Razafy tsara levenana ny maty tompoko ary enikajy boninahitra mivelona ary eto dia latsiny ireo zay tsy ratranso noho ny afenondrano be loatra iny ary zay moa zany fanamariana nentin'ny solombaboaka Rambo Salama Emilien teo zany fa naizany zany moa amin'ny anaran'ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja antsika eto atoerina sy any ivelany député Rambo Salama Emilien mbola ana mafisana zay hoe fahaiza-miona ho an'ny fianakaviana zay nandao ny reny kitapon'ny finosana izay député Rambo Salama ho anareo fianakaviana zany anamafisana zay fahaiza-miona zay sy ny tondrana ny teny fampiononana mba hatanjaka mandrakariva ary hanatanteraka ny sosiny tsara napetraka izany reny mpianakaviana nandao izany ivelona ny adevitsika député Rambo Salama tonga de le resaka Jean-Claude teo avy any Tsiromandida no resahako resaka tsy fandriam-pahalemana ianao tao anatin'ny tontolo satria ianao moa manamboninahitra zany toy ny vonitafika malagasy mahalala tsara ny tontolon'ny fandriam-pahalemana tena nitaraina sy ny antso vonjy mihitsy nareo amina resaka tontolon'ny fandriam-pahalemana io resaka faritry Bongolavy io moa zany sy ny dindrindrindra ny distrika roa Tsiromandida sy Fianarivbe de tafiditra anatin'ny faritra mena mihitsy ny amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana mino fa naharaka tsara ny fanazavana nentin'ilay vahintsika teo ianao Andriamatoa Solombaboaka zay ngamba aloha tena ngeza be ahoana ny fijerinao sy mba mety soskevitra mahakasika indrindra ny tontolony tsy fandriam-pahalemana ity satria zany no iainany vaoaka any ambanivohitra any amin'izao fotoana zao entiko koa ny resak'ilay zandrikely avy any Bongolavy iny ary efa averitry matetika eto isaky manao fandarana ka resaka fandriam-pahalemana raha misy mifantenina avy amin'ny vahoaka sy avy aminareo de ozy aho hoe ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ane de tsy misy zavatra anankiray de mahantra le olona mahantra izy satria tsy mananasa de rehefa tsy mananasa izy dia tsy maintsy mikarokaroka hoe inona no amelomanay mivady aman-janakay inona no ataonay mba ahafahanay mamokatra any aminay tadio fa raha atao hoe mangalatra izy ao
tao hoe to Anosizato a tsy eto Anosizato any izy no mipetraka fa avy any a Mahitsy any na avy any a Benjy any avy aty any izy a mandeha mankaty Mangalatra de zay zavatra azony avy aty no entiny amidy de entiny anaovany asa fampandrosoana any amin'ny any zany hoe rehefa tena zoina le izy zany a dia le fahantrana lalina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao a no ao mahatonga ny zay zavatra zay a satria tsy mananasa ile olona tsy mananasa ny vahoaka ka eo amin'le tsy fanananasa zay no tokony eritreritra ny mpitondra fanjakana satria ny tsy misy zany atao hoe tena fijerena ifotony ny fiainam-bahoaka inona no tiako lazaina de zavatra tsotra ny malagasy any ka atao hoe 85% 5.9% malagasy any no tantsahy de ireo olona any ambanivohitra ireo no tokony ampiana zany mba tonga azy hijanona any amokatra any ambanivohitra ohatra ampianao izy a amin'ny resaka semence ohatra ampianao izy a amin'ny resaka zezika ary ampianao izy a amin'ny atao hoe amin'ny resaka hoe famezana fanampiana vola tsotsotra mba hafahany manao andray zavatra satria tadio tsara fa tsy ho vitan'ny fianakaviana anankiray no andeha hoe amboly ny tambariny rehetrarehetra fa any misy an'izany atao hoe ateriko alao zany a no zay ateriko alao de tsy maintsy izy mijery sakafo sy karazana famezana kely zany ho androlona manampy azy ireo ka zay zavatra no tokony jeren'ny fanjakana ho andreo satria rehefa tsy misy zavatra atao any ambanivohitra any lasa mitatra ny loha de mankaty andrenivohitra izy ary tsy moramora koa mitady zavatra aty andrenivohitra fa ilana atao hoe mba zavatra kely farafaratsiny hoe raha no asana gardien ianao mba farafaratsy mba mahafantatra kely hoe inona zany gardien zany na anao zavatra afaka zay zany ny tena problema le tsy fanananasa any ambanivohitra ary tadio fa nakabetsahan'ny olona ao any malagasy dia zay tantsaha zay ary manarak'izay de zao raha neto andrenivohitra indray no tiako tenenina de zao io de le olona le fanandalo ny asa miaramila sy ny asa polisy ny asa zandary ary ny asa ny mpiandro fonja zay mahafantatra tsara ny fikirakirana basy no ao anatin'io zavatra io satria raha tsy le fanandalo tamin'ireny toeran'ireny zany tsy mahay mampiasa ny atao hoe fampiasana ny kalaknikov fampiasana an'ireny basy pleta reny ary olole fanandalo mihitsy ny ko azy tao amin'ny atao hoe sehatra fanaovana ny fanamboarana sy ny fanaovana réparation an'ny fitaovam-piadiana atao amin'ny tafika malagasy ny zandary manao an'ireny bala gasy sy pleta gasy reny ary atao hoe mitransforme an'ireny basy reny zany ho vita gasy zany hoe eo zany no tokony misy paikady matotra mihitsiny voalohany indrindra amin'ny hoe raha reny olona mandalo amin'ny polisy gendarme sy ny tafika malagasy reny ahoana ny fomba tokony tsy anaovan'ireny asan-dalo any amin'ny any rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina izy zany hoe amin'ny recrutement mihitsy zany de efa mila jerena ny anaovana an'ireny atao hoe atao betsaka veny mpanao service national satria rehefa vita ny service national de tsy maintsy ho rangazeny reny olona reny zany kanefa le rangazement ko tsy hoe mirecruter olona 200 ianao de reny olona rehetrretra eny azo rangazement daholo fa mety mahazo am'izay mety 200 de le olona arivo zany efa mahafantatra daholo hoe ahoana fampiasana ty basy ty inona no azo atao amin'ny ty basy ty satria tadio tsara fa manao service any amin'ireny tobo reny izy de efa mahafantatra tsara ny aitao sy ny rehetrarehetra momba ny zany asa zany ny fitovirana efa mahafantatra ny hoe raha andeha hiady ianao de inona tokony atao ny camouflage sy ny rehetrarehetra reny no ampiasany dralahy rehefa tsy mahazo rangazement ty de lasa dralahy manao an'ireny any amin'ny toerana misy azy reny satria mahafantatra an'le
le fa aitao sindretraretra zany amin'ny fomba fiadiny gendarme sy miaramila de reny no ampiasany any zany ka sy zavatra any mila jereny ny tompona anaikitra ambony eo amin'ny foloalinda malagasy mihitsy zany ny amin'ny zavatra zay hoe apetraka zany de hoe ilaina ve ny fanaovan'ny zatovo lahy sy zatovo vavy malagasy service national ny taona sy tapany mafantatra tsara fikirakarana ny basy sy ndretraretra sa tsy ilaina raha ilaina izy de olo loatra an'izy manao izy mba atao enquête de moralité zany fa miala tsiny fitenenina fa ny tsika maty rehefa manao ny service national io sy ny atao de le olona hoe tsy manana asa nefa tsy manana asa avy izy mahay zavatra hafa de efa tsy orangazé indray izy rehefa aveo de mitombotra zany mifaizany an'le fikirakarana am'le fitaovam-piadina lasa am'izay izy tonga any lasa chef izy tonga any de lasa mitatra ny sainy dia tsy maintsy hitady vola izy de lasa manao ny asan-dalo zany lasa manao ny asa resaka tsy fandripahalemana io eto amin'ny antanany dehibe zany na any amin'ny ambanivohitra de ohatran'izay koa reny atao hoe gendarme na polisy na mpiandro fonja voaroka teo izy satria fa voaroka zay izy de tsy mandray pension na ariary aza fa na le vola atao hoe tazomy fanjakana pension anazy de tazomy fanjakana satria araka le fitenenina hoe laki bordel de tsy mahazo inina na ariary aza de rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina izy tsy maintsy hitady vola ka tsy maintsy veloma mavady aman-janaka efa ela izy nytao miaramila sy gendarme ary ny polisy tao lasa izy ndray zany ny chef any efa hita mifanaon'ny aty ambadika aty de andray izy natao hoe mamorona ny ekipany de mandeha mijery any amin'ireny toby reny hoe ahoana ny fomba angalarana ny basserie ahoana ny fomba ipetahana nyreto gendarme sy miaramila na polisy manao fisafony reto de amin'izay fotoan'izay izy mana fitaovam-piadina ka zay zany ny tena problème ary tena olana eto amintsika amin'ny resaka tsy fandripahalemana io zany hoe tena mila fotom-pitorona tsara zany ary mila jerena tsara misitsy ny resaka atao hoe fampiarana ny lalàna sy ny dina any amin'ny fokotany rehetrarehetra zany momba an'ity resaka tsy fandripahalemana ity fa io zany raha vao tsy miala any fotony io any amin'ny fokotany de miala tsiny faniry fa tsy misy resaka fandripahalemana andeha am'izay izy eto fa resaka be fotsiny zany hoe miala any fotony zany ampiarahana am'le dina satria le dina any mifezana any amin'ny fokotany sy any amin'ny commune any de miaraka amin'ny lalàna velona miasa am'izao fotoana zao any zany no amana ny zavatra io zany fa raha mbola hoe resa be fotsiny de avidanina 4x4 zao hoe tsy ratsy ny 4x4 drone avidanina drone tsy mahava zany atao hoe fanampiny reny fa ny tena mahavany io de any amin'ny fotony de ny olona mandeha any amin'ny fokotany sy any amin'ny commune fa raha resaka aty ambony aty zany fotony fanampiny reny atao hoe fitaovana eto nanaovana azy fa rehefa tena mahany io de le aty ambany le toetsainy aty ambany aty ifoto mihitsy zany mila jerena zay vao milamina io ifaniry zay mihitsy manko ny tiako evina kely satria mifahafantarako anao de fa avy niteto Madagasikara ihany koa député Rambosalama Emilien hoe manambonahatra ambony anao teo anivon'ny tafika malagasy le expérience tam'izany sy tam'izao mety tsy hitovy tsony le izy lay asandalo koa tena mahoraka be am'izao fotoana resantsika zao zany dikan'izay zany misy zavatra goragora tao mba azon'ny député Rambosalama resana kely ve ny zavatra niainanareo tany amin'ny faritra ambanivolo tamin'ity tontolon'ny fandripahalemana tsy ny fomba mety zany hoe ina moa zany resako azy ny fehezana maîtrisena zany tsy fandripahalemana zany satria saodia ilain'le zandry aty orina koa zay mba ahafahany marina fefanteny ianao am'izay hoe zao no tokony ho stratégie iadoptevana am'izay resaka hoe tetikady sy mifandamina an'izay fa misy koa zany le fandamina vaovao amina zone na sécurité sy défense de zany rehetrarehetra zany ngambe veriko hoe député Rambosalama Emilien mba tsara ihany le partage kely tsotsotra fotsiny zany amin'ny hoe teo anivon'ny tontolon'ny tafika anao am'izao fotoana zao ny ministre ny fiarovam-pirenena de fa nanao ny fanovana fanatsarana ny rafitra zany amin'ny resaka ny fiarovana ny ato anatiny zany ary tsara zany zavatra zany
ary raha hoe taloha izy raha natao hoe région militaire enina de am'izao fotoan'izao izy fa nataony zareo a zone de défense afolo zany hoe tsy mijanona am'le fizarana asy province atsony zany fa efa mba misy province efa nizaraina dia lasa décentralisé kokoa zay indrindra tsara le izy a fa ny olana ane de zao hoe le olona apetraka mihitsiny zany ny tena problème de inona problème apetraka le izy a kanefa lolana tanteraka le asa tsy ampy zany hoe ohatra amin'ny ataoko hoe ohatra ny manana usine ngeza be any ianao enao tianao production tena mandeha be nefa mipiasa amin'io tsy ampy la grande échelle izy tsika de enao tia metraka amin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara nefa le olona apetraka ao a tsy ampy inona mahatonga zany mizara roa eo raha ataonao zany ny olona ka hoe olona anao service national no ataonao any amin'ireny zone reny de olana satria zao tsy ho vitanao ny rangagé miverina amin'ilay tenitao ny rangagé nireny olona rehetrarehetra reny nefa reny efa hitinao miteta ny faritra rehetrarehetra mifantatra ny kizo sy ny rehetrarehetra mba fantatra ny isan'ny omby sy ny rehetrarehetra kanefa nanany le données rehetra ananany données rehetrarehetra any basy sy ny rehetrarehetra efa iny hoe raha zany tsy rangagé to de efa eto any mitsofoka de petahako mibasy ato ohatran'izao faharoa manarak'izay raha olona hoe matianina indray no ataonao de mila vola be zany hoe le vola be tiako tenenina dia tsy maintsy omenao karama mametra fonctionnaire roa de omenao karama ka ny olana de izay zavatra zay no tsy fantany no efa takininy eo aminatin'ny ministera ny fiarovam-pirenena zany zavatra zay fa le fanjakana fohy be zany tsy mety manatanteraka le izy ny antony de tsy hay hoe tsy lara-pahamehana ve le fandriampahalemana sa ahoana fa raha ny farantoazy de raha tsika malala fa na ny vola esan'ny folo alin-da malagasy azy anaovana resaka fandriampahalemana de mbola mitapahana mbola nahena fa nomena ny any amin'ny fanaovana ny fanatanjahantena detreto am'zany hoe inona zany le tena lara-pahamehana zany le izy tsy lara-pahamehana raha izay fa raha hoe tena ijery fandriampahalemana ianao zay atoko mifampandrosoana de tokony hoe io azany tokony ho ampina amin'ny resaka fanomezana asany hoe rangagement ho an'ny olona zany de amin'ny fijerena ny fitaovana tena ilaina ahafahana tena manatanteraka n'zany asa zany ohatra hoe mba mijery hélicoptère lehibe anankiray ianao mazaka olona folona ao amin'ny olona folona io de efa misy ny atao hoe spécialiste rehetrarehetra ao misy tireur d'élite ao misy mitondra arme automatique ao misy spécialiste amin'ny resaka transmission sy ny rehetrarehetra ao fitsirihana hoe aiza no fahitana aiza misy nydalo aiza n'zao fa tsy hélicoptère kely reny no atao olona efatra ane vitan'ireny évacuation sanitaire kely ane vitan'ireny reconnaissance vitan'ireny fa tsy fanaovana opération samy hafa zay samy hafa tam'izay nanao tamin'ny andronay tamin'ny anao président Ravalio ianao tao anatin'izay tamin'ny 2002 2003 reny de nandeha tsara tamin'ny mbola nisy ny hélicoptère M8 tao anankiray sy tavela tao de zay no entina manao opération no zany rehefa miaraka amin'ny olo folo ohatran' zay de tonga de milamina sainao mena kokoa le risque ma hoe grand complet ny ato fa tsy hoe olona efatra no andeha de hoe raha taraiky any ty de ahoana taraiky any ty de ahoana de roa tavela de hoaiza na ny tanan'le basy ambony eo aza sanatry zany misy favoazana ho problème satria tadio tsara fa aleon'ny fanjakana mijery anao maty to zay mibasy mivery zay no izy zay aleo mijery anao maty to zay mibasy no lasan'ny dalo satria raha lasan'ny dalo io de tadio faniry fa mety olona 10 na 20 mifaty ny basy iny zay io zany ny tena zava-doza ary zay ny problème am'izao fotoan'izao satria le basy zany be loatra ary betsaka mahay manamboatra basy gasy ary betsaka ny basy very zany no zay zavatra zay ka le ataoko hoe le expérience ohatran'izay zany de le fandehananao mialoha any amin'ny toerana tokony anaovana an'le izy zany hoe ianao zany tsy miandry renseignement hoe misy ohatran'izao ny zay vo andeha ianao vo andeha
izy efa lasa fa mila fantatra hoe ary ohatran'le tenele zandrikely tao zao de hoe ao firenena sy ambararata be sy anina tena misy problème de efa mandeha de miloha amin'ny foana ianao mandeha any manao unité tournante izy ny fitenenana mandeha any tsy mampaniny zany malefa misy vola am'izany atao hoe indemnité de mission am'izany ary tao anatin'ny elefi zany anatin'ny elefery zany hoan'ny folo alin-da de alefa mihodikotonany zany hoe rehefa hitany daly eo foana zany reo oloreo tsy avitininy etsika fa lasa mamba de misosoka am'vay lasa de tsisy ninona vita fanitsika eto miandry telefôna ny kany miaramila ajotra tsiro mandidy le zavatra mitranga ny ambararata be lavidavitra zany lavidavitra 80 km eo zay raha vitadiko azy de ety ampizaratany no mitsofoka mandeha makany ianao zalahy fa mandeha 80 km lafa mety mavita 40 ianao zany lasa raha isy carburant ko zay indrindra ka eo le vola le tokony ampina vola le fandripahalemana zany mba avy tany le zany hoe efa misy ezaka zany ataon'le ministère ny feroam-pirenena amin'ny fanatsarana andrafitra misy fa tsy apily le fitondrana fohy be amin'ny resaka fitaovana na olona entiny anaovany an'le mission zany faniry tao anatin'ny fampanantenana moa nataon'izao fitondrana zao de hoe me 4x4 afaka miakatra tendrombohitra hélicoptère nenjehana dahalo drone hitsikilovana toerana sy ny zo rehetra andehanany dahalo sy ny sisa mba hazonany renseignement de nialatra piso ombony any hoe asina piso ny omby sy ny sisa atreto aloha zany mbola tsy mahita sy tsy matazana zany tsika fa de mbola mijanona ho resaka ambony vavahady olo zany rehetrarehetra izany iverina kely de piteram-boasalama am'izay hoan'ny zava-misy amin'ny akabeny tontolo ara-tsosialy zay nresan'izay tsy fandripahalemana fa ny tontolo amin'ny akabeny ty resaka fokotany ty koa za maky manararoatra foana rehefa mba mahita tompona andraikitra mahafehy zavatra teo amin'ny tandrify misy azy de ararotiny zany zay manetikitika ny sainy vahoaka mba hifampiresana ianao ihany koa de efa avy levitra mibe ny tanàna teo Tananarivo mikorotana ny tontolon'ny tsena tontolony eny anivon'ny fokotany ny amin'ny fomba fiasa an'ireo filopokotany samihafa ny amin'ny fifampitokisana sy ny fifandraisany eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe ny fokon'olona sy ny lehibe ny fokotany tsy ohatran'ny le taloha le tena misy an'le tena fifandraisana akaiky be mihitsiny le fandrafetana n'lay fiarahamonim-pokon'olona zany zava-misy de zay hitatsika zay satria raha misy tena tokony ho akaiky ny vahoaka de ny filopokotany tsika nefa hatram'izao de mbola mahita hoe filopokotany no tendrena fa tsy voafidiny misy deputeram-boasalama isa indrindra fanira ary raha mbola miakatra eto azy zany ka ohatra mbola misy resaka fokotany de tsy maintsy teny foana hoe ataovy fifidianana io filopokotany io fa io tsy mampandeny raha eti ny antony de zavatra tsotra le be amin'ny sefipokotany am'izao fotoana zao de tsy mba manana zany hoe sarotiny amin'ny asany zany fa resaka manao hoe araky ny fiteny miaramila azy de hoe manao travail de routine fotsiny resaka mandeha ho azy resaka mahazatra io kanefa tady io tsara fa raha tena metraka ny teny hoe fitsinjam-pahefana tena izy mihitsiny ianao zany fitsinjaram-pahefana tena izy de any amin'ny fokotany io aloha miala ary ny olana amin'ny fokotany nefa am'izao fotoana zao dia lasa inona izy teo bicéphale le izy zany hoe ny ministère ny atany amin'ny alalan'ny chef district sy ny préfet de police no manendry ny chef pokotany dia ny commune no manendry ny secrétaire pokotany sy trésorier olona ray moa zany reo de rehefa misy zavatra atao zany de tsy mifandray tsara le izy ny antony ndraindray ny chef pokotany matahotra ny secrétaire sy ny trésorier de tsy milaza marina amin'ny secrétaire sy trésorier satria samy manana patron zay mihitsiny de ny secrétaire pokotany sy ny trésorier ndray zay tendren'ny commune dia mampatahotra ny chef pokotany ary manao nataony ko ka
eo indrindra tena problème mena fokotany am'izao fotoana zao satria resaka tsena fotsiny tena eto amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra tsy misy lalana tsy ahitanao tsena ary ny tomobile indray a lasa matahotra ny mpivarotra sy mipetsena satria bordel be ozy izy fitenenana miaramila bordel tsy misy organisation milamina mihitsy fa bordel ary le izy hoe marina fa manitra le olona sindrendretra mao mifantrana fa le ny sasany ara kiraro anankiroa no amidy ary tsy mba kiraro vaovao fa kiraro efa tena le kaikina be reny na tonga tiditra ao anatiny azy efa tonga de efa votsitra daholo ndraitrany zany hoe izany makan'le fokotany vola dimanjato ticket atao any amin'ny kesiny fokotany eny amoron-dalana rehetrarehetra iny zany hoe fokotany nefa reto Antananarivo de tadio tsara fa manana ny tsenany zany fokotany zany ary ny tena olana tamin'le izy dia mena toky le olona rehetrarehetra amin'ny resaka fivarotana io tamin'ny resaka fifidianana de zao nefa rany ny se fokotany zay netreretiny zareo andamina ny fiarahamonina eny fokotany tsy mahavita an'le izy satria betsaka loatra ny resaka kolokolo sy ny resaka tsy mety amin'ny fiarahamonina eny amin'ny fokotany iny ohatra fotsiny misy fokotany sasany de efa lasa baro amin'le bro-pokotany de hitan'ny olona rehetrarehetra ao le lehibe amin'ny fokotany mihitsy mitarika ny olona makao le vola alainy am'le any amin'ny tsena tsy misoratra ao anatin'ny carnet amin'ny bokiny amin'ny carnet any mpivarotra na miditra amin'ny vola amin'ny fokotany de tena tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony zany ny fiarahamonina eny amin'ny fokotany ary io tsena io zany lasa tsy mifanaraka tsony ny commune sy ny fokotany raha tamin'izay tao amin'ny commune taloha dia ny commune ihany no maka ny vola eny amin'ny tsena fa am'izao fotoana zao ny sefim-pokotany ny maka lehibe an-tsena ny maka ny vola eny amin'iny tsena iny zany izay tsy misy reçu mazava tsara tsy fantatra hoe vola makaizy ty na vola makaizy mitraizy ty ka eo zany no mila jerena tsara satria le olona mandoa vola any amin'ny fokotany le mpivarotra mandoa vola any amin'ny fokotany faravaratany zany tokony mba misy redevabilité an'le fokotany zany makany am'le any amin'ny vahoaka zany fa tsy zany ny zava-misy fa tsy hito hoe makaizo na makaizo ny zavatra io ka eto tenenina ny tompona andraikitra zany hoe tena mba jereo ary tena allo mba tena mba ataovy re tompoko ny fidianana filoha-pokotany mba hampandeha tsara ny fokotany tadio tsara fa mialana amin'ny fokotany any fampandrosoany ary any amin'ny fokotany io mainga makany amin'ny commune fa tsy tonga de hoe any ambony any io de any ny commune rehefa tena tsy mahafantatra inona ny zava-misy eny amin'ny fokotany eny de tsy afaka andrafitra mihitsiny hoe inona ny fampandrosoana azy eto amin'ny commune kanefa le any amin'ny fokotany tsy miraraha zany ko fa manao lohany dia lasa tsy mandeha le izy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao raha hiteny ny sefim-pokotany zao mbola tsy nahita aho fokotany efatra sa dimy mipetraka ty tao boribory tamin'ny fahaefatra fa mbola tsy voatso mihitsy tamin'izany hoe izy fivorim-be-pokon'olona ony nefa zany zavatra any tokony isy isam-bolana zany tsy mbola nisy nefa am'izany no tokony voaka daholo hoe zao no fiainatsika eto zao no olana eto amin'ny resaka ahoana ny andro masom-pokon'olona ahoana vedina amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny rehetrarehetra fahadiovan'ny tanàna misy any ny RF2 fa misy zany moa satria tsy azo ilany mapetraka amin'ny carnet fa le resaka le fiarahamonina amin'ny akapobe mihitsy le hoe organisation an'le société kely io mihitsy zany mila olona tian'le asa mila olona voafidin'ny olona ary mila olona mahafantatra ny zava-misy ao tsy zany ny zava-misy any tsy zany ny zava-misy fa resaka tenitendrena fotsiny hatramin'izao ny sasany efa filoha-pokotany tamin'ny filoha marika ravalo manana no efa eritrereto zany de eny mbola aritina am'izao zany hoe tsara ihany aloha satria dandrala hoe filoha-pokotany navota am'zany de aza sorony fa eo io fa ny sasany efa tsy hitsony efa impirmy io ve fa impirmy io tamin'ity zao navavitarako hoe fokotanina zao tamin'ny 2019 na amin'ity régime ty de ataoko hoe efa
intelo ny ova ny filopoko tany satria tsy araka mitendrareo tsy mety amindrareo izy de zay mahatonga sandraikitra politika zany ny ametrahana lehibe bokotany tena zay problème mary tonga de miteny aho hoe lasa couleur zany mijerena am'le izy zany hoe rehefa tsy filopoko tany manaraka ny firena am'izao fotoana zao ianao zany a de efa tsy tafiditra am'izany zavatra zany ya ny ady hevitsika manaraka satria tsika moa miresaka fiarahamonina ihany a deputera Amboasalama Emilien matetika miresaka vaksiny ianao alohany resaka raharam-pirenena kely zany de am'ty resaka vaksiny ty zany a de misy ny marika zay tokony hovoarain'ny mpanao vaksiny de misy moa zany le tokony azo mari-pakasitrahana sa diplôme izay de misy marika mihitsy rehefa avy eo zany hita zany hoe mba valable hoe tena nahazo an'ity indrindraindrindra resaka QR code io ka io ny tiako mba angataham-panazavana aminao bebe kokoa mahakasika zay satria somary misavoritaka ihany ny sain'ny vahoaka amin'ny ankapobeny vao maheno an'le resaka QR code koa de vao mainka misavoritaka fa inona moa zany satria betsaka ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka ihany amina resaka teny teknika sy ny fomba fampiasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ampiasaitsika ho an'ny eto Madagasikara deputera Amboasalama Emilien marina tokoa zany faniry satria na tsika Madagasikara tsika malagasy a dia tsy afa-miala amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe ny amin'ny resaka momba ny vaksiny io zany ka ny any ampitan-dranomasina any zany a de misy ataon'le hoe passe sanitaire zany hoe io passe sanitaire io zany a dia marika ao amin'ny telefoninao a ahafahana manaprofo zany sy manamafy amin'ny toerana rehetra le hoe za koa de efa vita vaksiny a efa milamina tsy ataonareo tsina na hoe amindra aminareo ny zava-misy eto Madagasikara dia nanao vaksiny tsika dia mena carte de vaccination de ao anatin'le carte de vaccination a misy numéro an'lay laharan'lay produit natao zany le vaksiny a sy ny laharanao nanao azy de asain'ny ministera ny fahasalamana ianao zany a na amin'ny alalan'ny mailaka amin'ny alalan'ny mail zany misy sita idirana zay io sita idirana maka an'le hoe QR code nao zany a mampafantarina hoe navita vaksiny ianao manana tokoa mitsika malagasy a fa mampalahelo am'izao fotoana zao dia any andafy any io zavatra io tsy valable tsy valide fa rehefa mba manoatra an'ireny any andafy reny atao ohatran'izao le telefôna atsika ny ankizy efa navita na ny efa navita de tonga de tsy izy io de miverina miteny miaramila hoe any andafy any Madagasikara tsy valable any zany le QR code tsika ka eto azy zany a mba tsy ampifasavorovoro ny olona satria mampalahelo koa izy am'izao fotoana zao de tokony mba handray andraikitra ilay ministre ny fahasalamana am'izao fotoana zao a sy ny ministre ny affaires étrangères mba manao taratasy makany ampitan-dranomasina any any amin'ny tompona andraiky mpanjakana ny vilany any milaza hoe izay re tompoko de efa navita vaksiny tiany QR code nay fa mbola QR code national ty a fa de mba mangataka zany zany aminareo a zay olona rehetrarehetra navita vaksiny ka manana an'ty QR code national anay ty de mba meo an'le passe sanitaire satria zay dia mahantra tsy manana volandray hoe 50 € anaovana test PCR na 25 € anaovana test antigène de tokony mba hanao an'izay a ny ministère ny affaires étrangères sy ny ministre ny fahasalamana raha tena mahay miasa marina izy fa tsy zany ny zava-misy fa le olona ny ampitan-dranomasina ndray zany le tsika de araka ny fiteny hoe manao sovalin'ny Robson ianao sovalin'ny Robson sovalin'ny Robson zany a mahasovaly mpanao korsan'ny Robson azy tsy mahasovalym-bazaha de efa miazakazaka le sovalin'ny Robson efa lanaka avy any sy ny rehetrarehetra mbola lasa ndray mbola lasa mitady vilona ho an'ny ery zany
fa le soavaly mba zany efa avy miazakazaka mitagina tomobile de efa voninao karotina sy ndrehetrarehetra fa ny soavaly Robson le soavaly gazy izy ndray mbola midemerita ny sakafo ny rehetra de ohatran'izay le gazy kely am'le resaka QR code efa mba jaly tamin'ika de izy ndray mbola tsaina hoe andeha ho any amin'ny ministre ny affaires étrangères any ampitan-dranomasina any hoe ianao an'le passe sanitaire sy ndrehetrarehetra fa tokony atsika ty de efa manao an'izany da tena mpitondra fanjakana mahay mahay mitatana fitantanany raharam-pirenena ary mahay miantisipe an'izany rehetrarehetra zany de tokony efa ataony taratasy hoe ny vahoaka malagasy rehetra zy manana zoatran'izao de efa navita ka mangataka aminareo zay mba omena ny resaka passe sanitaire mba tsy olonantsony amin'ny famezivezeny ao satria reny olo reto tadio fa olana manao iraka mission izy na akizy andeha hianatra zao moa efa hoe isokatra ono sisy tany amin'ny 21 octobre ono de hitondray zany lona rehetrarehetra hoe ilahatra amin'ny ahona ndray zany satria le QR code ny gasy eto mbola tsy ekeniny ihany ka eo zany no miteny hoe vita vaccine tsika mana le carte de vaccination mana le QR code fa le fanjakana misity zany no tokony anao taratasy mazava makany amin'ny ministre ny affaires étrangères any européenne milaza hoe mba omena passe sanitaire ny gasy zay efa manana an'reto QR code sy carte de vaccination reto fa tsy orety lehibe natsony hoe mbola anao test ohatran'izao hoe mbola anao an'izao mbola anao an'izao de zay ka zay zany mila tenena amin'ny fitondra fanjakana zavatra fa ataovy tsara zalahy ny asanareo fa tena reraka be le olona ary efa vola efa tsy toko tsy foroana menanareo amin'ny karamanareo de mbola zany ihany ny zava-misy za moa am'ty QR code ty deputera Mbosalama Emile ko mahatsiaro malagasy am'le permis biométrique iny pisiny ohatra zay foana ny eto Madagasikara aveo mbola saina manao permis vaovao ndray no misy permis very le vola teo nefa tsy vola kelikely le permis biométrique tsy validé ny international izy rehefa lasa mandeha mivoaka de voatery manao miverina ty ampiandohana ndray zany tsika zay le antony mahatonga ny hoe teny mafy mihitsy deputera Mbosalama Emile amin'ny resaka QR code io satria feony be sy maro ary olona rehetra zany ao anatin'ty resaka passe sanitaire ty zany na hoe fahafahana miditra any amina firenena anankiray mba no alalana amin'ny alalan'ny tony passe sanitaire tony de tony zany le resaka hoe QR code sy ilay carte de vaccination entina ilazana mba malalaka am'izay mandeha mivoaka ny ivelany zany tsisy anelingella zany satria atahoran'ny olona ianao rehefa mivoaka ny ivelany so ianao mitondra aretina izy efa mandeha tsara ny anazy ny resaka tsindrona ny vaccine ary efa lasa ambony be antsiran'ny olona ianao tam'izay nanao école de guerre zany de miaraka amin'ny afrikanina sy tany ivelany tamy 2003 2004 de rehefa hita le fotsifotsy anao zany de lanitry zalahy fa maninona ny elana so de mifindra ty le maintimainty de ohatran'izay le vaccine tao hoe QR code nareo tsy milama fa so de na efa vita nareo so de mbola mifindra ty le areta ka io verina am'izay mihitsy hoe tokony mba tena eritreritra le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao am'resaka fitantanany raharam-panjakana mba tena anao ny asany araka ny tokony izy ary mahay an'le asany mahalala sy mahay an'le asany ary mavita an'le izy fa tsy hoe mifaly mitondra titre ministre fotsiny nefa aveo zavatra kely ohatran'izany mbola le olona ndray mbola etadery nefa ao anatin'ny tokony asanao no mitena manao an'izany manao an'izany taratasy zany morany manao an'izany taratasy zany zavatra tsotra ke page anankiray fotsiny zany de vita fa nila manao fifampiresahana enquête zay zavatra tsotra be fa tsika eto mihitsy zany no tsy haiko tsy haiko ohatrany hoe tsy angamba may be ino moa zany efa tsy mahagaga raha le fitondrana ny resahana satria miaina amina resaka amateurisme zany tsy fahaiza mitatandra-raly izy de lasa randra-tarihana l'exemple izy fitenena zay vient d'en haut de avy any ambony de hitany aty ambany rehetrarehetra hoe tsy de tena mandeha araky ny tokony izy le zavatra rehetrarehetra atao fa alohan'ny idirako redynamisation satria hanao an'izany ny district misy anao raha pitso deputera Mbosalama Emile betsaka mbola mikakaiky resaka jirama
tena mbola betsaka ny mikakaika resaka jirama lizy moa rehefa mijery ianao any amin'ny tambajotra any de hoe nametaka an'le anatary le ministra iny ty lampe solaire ty zany de nanolotra zao tary de nandeha nijery ny zavatra tary iny ka tsy le resaka lampe solaire folo sy roapolo anieno andrakofana Madagasikara ray manontolo fa hoe ahoana ny vahaolana haingana ahafahana mamahany ty olana jiro sy rano malagasy ty tsy mbola voavaly izy hatramin'izao fa mbola miaino anatin'izany jiro lafo be zany mbola miaino anatin'izany resaka fahatapahany resaka délestage zany ny eto Madagasikara ka député Ramboasalama ohatran'ny olo-pirenena rehetra ianao asana miainy an'izany na tsy miainy an'izany de miaintsika ary ataoko hoe tato anatin'ny 2 volana sa 3 volana zay de hitako mihitsy hoe miakatra ny facture ny jiro sy ny rano zany de rehefa mananao fanadihadiana kely zany de hitako am'izay zany le resaka fanaondrareo ary ataoko hoe resaka mialatsiny any fitenena fa karazana ohatran'ny hoe escroquerie avolenta mihitsy le izy na fanambakana avolenta raisiko ohatra zao raha mandany 268 kWh zany am'ty volany ty zay no alefako any zany hoe enregistreko am'le auto relevé iny zany le nao no manao izy de ateritra any de rehefa ateritra any iny miaro facture amin'iny zany tsy alefa andrala le facture ny am'ty volany ty de zany ndray zany efa manao ny relevé ndray amin'ny volana manaraka de mahita ndray zany 240 286 teo aloha de 268 teo aloha 240 de fitambaran'izay zany 508 kWh de amin'ny mandeha am'izay facture amin'ny volana faharoa na amin'io io zany de atambatra ry zareo 508 io de zarainy am'le tranche am'izay io misy hoe première tranche deuxième tranche de le deuxième tranche le première tranche eo amin'ny atao hoe atsasany kely atsasa manila kely ho fotsiny de iny moramora iny le iny moramora iny 340 ariary 1 kilowattheure de le deuxième tranche 560 de zany hoe ataony ohatran'izay zany de le première tranche zany tsy problème fa le faharoa le deuxième mois le tsy nalonao zany lasa am'le lafo be dafolo calculena any am'le deuxième tranche zay indrindra faniry ary zay daholo nefa natao fa tsy tsinjarainy isam-bolana lesy fetsy zareo za zao miandry tsy tonga de za hoe inona ndray no andry am'ty amin'ny volana septembre ty miandry facture na volana ohatsy tonga fa de fahitako zany io ny araky ny fitenin'ny tanora hatreny fahitako le fika de tonga de tsy anaika hoe fa manino tintsy nalefanareo de zareo araky ny tokony ho izy io première tranche sy deuxième tranche fa araky ny fitenina hoe samy niarany to am'le mur de voleur daholo eto de vilera le mur de voleur ny anty mpitondro ty ka fa tsy eto no andeha ifamitaka fanabarabara eto zay ny tena problème am'le olona ray zao ianao zany mitarainy an'izany nefa misy maro be any misy maro be ary nantany olona mihitsy na manodidina amina io de tena mitena zany hoe zany mihitsy ny zava-misy ozy izy tena ka io zany tokony eritreritra ny olona hoe samy ijery tsara n'le facture eto de mite jerevy tsara ny facture jitro ranonareo fa zany ny zava-misy fa tena enjana be fanira ary raha ohatra hoe tokony jirinao 3 volana jitro ranonao 3 volana zay zavatra lasa 2 volana de treto nefa ny karama ny vite-pain nefa miakatra de lasa miasa ho an'ny jirama zany zay indrindra ary le izy ko nefa aveo le adéquation qualité ny coût sy ny service tsy mandeha am'izy ko rany voafarany tao zao nisy délestage adiny efatra
detreto am'izany teo akaiky tao amin'ny fokotany akaikina tao a nisy surtension mahitateraka mihitsy tao amin'ny fokotany tao amin'ny fokotany tao tsy haiko misy tokantrano telopolo safiry zavatra ohatran'izany ka mampalelo izy de eo ndray koa le resaka hoe mahatonga izy lafo koa de zao ny jirama am'izao fotoana zao any ka atao hoe 90% ny mille sindretritrany ka ana privé ohatra fotsiny hoe dia raha tsy tena afa-tsy anankiroa hoe Filatex sy ny Jovena zany de misy le anankiray eo ambony manambola le American Power saina tsy tadidiko izay reny privé daholo reny ary mahatonga le privé de zao tsy le jirama tsony mamokatra an'le izy nefa le jirama mividy de mizara de mivarotra faty antoka fa de aty am'le mpanjifa no mizaka antseranena zany satria inona ny antony ny olona tsy ame azy aminao zao fotsiny fa antokony ataon'le fanjakana zany ary io hoe io jiro samy malagasy io ane tena mba anisan'le ariana firenena anankiray eritreretinao fa nanapitany-ranomasina raha ohatra hoe ka akizy andeha anatra any antafy an'izany sy ny retraretra tsy maintsy manana facture ny EDF miaraka am'le azahoana le certificat d'hébergement sy azahoana visa le faty fa raha vao tsy misy an'izay zany tsisy jiro zay de tsy mahazo visa ianao sady tsy meny any andafy any certificat d'hébergement hitanao am'izany lanjan'le jiro sy rano any amin'olona any ny tsiketo tsy misy afa-tsy andekaleka zao ny mbola mandeha machine turbine ilany sisa de mandraka reo nefa tsy mahasana de ampafiriny de zao folobe zao mena privé de le kelikely tsika makaiza zany hoe le fanjakana zany tokony anao ezaka mihitsiny am'ireo rano be de be to Madagasikara eto reo anao nefa isa taona mamoaka ingénieur barrage hydroélectrique matanjaka be ho anty malagasy ty mba ampiena ny jiro fa ny zava-misy reo io nisy teo ana termika rehetrarehetra reo no mena lanjana dia lasa miakatra be ny vidividy io zany mbola resaky ndremande ary za koa aloha raha vao mahazo fitenena raha io jiro sy rano de tsy maintsy hiteny foana momba ny jiro sy rano zao no zay hoe mena ny en privé zay ka ny akabiazan'ny fitaovana de araky ny information azo zany de anao compression de personnel ny jirama anena piasa ary ireo 10 taona miakatra no alefa mody zany eo ataondraroatra ny agent déflaté am'ireny TVA izy taloha tany amin'ny banque démission volontaire des agents de zay de 8 taona de itondray zany tsy manana sany nefa raha izay ny anano zay ka nanao an'izany atao hoe barrage hydroélectrique tena matanjaka be de be tokony tsotran'izao anie ny fiainan'ny jirama sy ny rehetrarehetra ka zay zany no teko moa ny jirama fa zany de tsy maintsy hitenan'io foana satria ny raha vao tsy misy jiro sy rano ohatrano tena tsy milamina tsy vita ka tena zay mifandeha miandro miracle an'le ministre vaovaotsika fa de izy aloha zany any amin'ny sehatra rehetra sy mpanao communication de tena ohatry ny anova zavatra be mihitsy fa hatram'izao aloha zany tsika tsy mahita sao de mpanao karaté izy iny sa karakory de hitantsika eo satria raha ny antotanisa tsara ihany mamea an'ity resaka chiffre ty zany député Ramboasalama Emilien satria ty teo anivon'ny jirama misy no resaka an'ity de hoe 2000 milliards d'ariary ny trosan'ny jirama ozy ry zareo fa efa tsy kelikely zany tam'izay fandara zay de 800 milliards d'ariary izy am'izao fotoana zao zany hoe nanamboatra an'le fototra aloha le jirama tamin'ny alalan'le hoe trosa be ny vangongo efa tena mandinika zany tsika satria tsy maintsy mipehena zany reo fournisseur miara-miasa amin'ny jirama araka le tenenina hoe manofa groupe be da be itsika de inona moa le anofanan'le groupe de le vidin'le carburant ampiasaina ao anatin'izay de tsifina atao le 2000 milliards d'ariary efa 800 milliards d'ariary am'izao zany de zareo efa mba maivamaiva antsika zany hoe efa mba liquide zany le volan'le fournisseur am'le reto carburant be da be reto de la zao zavatra nambaran'ny député zao ohatran'izao le fomba irecouvrena am'ilay vola zany hoe terena le malagasy lay tsy tsara akory lay qualité de service tonga isa-tokantrano fa le malagasy ny terena andohan'izay lafiny zavatra zay de lasa ny rehetrarehetra moa ka
tsisy afaka miteny koa zay koa nge lefa voazan'le malagasy matahotra ny teny de zay zavatra rehetra entiny eo aminy eo de ekeny daholy de lasa miaina amina zavatra ohatran'izao tsika lay puissance an'lay jiro tonga isa-tokantrano koa am'le 220 volta tsy ohatrazay efa ambany be izy de inona ny ateraka iny miakatra tampoka na midina tampoka de maily fitaovana de mangina de le jirama nefa tsy manolo an'izany zany le problème eto Madagasikara hoe tsy may le fitaovana fa raha ohatra anao andefa micro-ondes fotsiny zay mila atao hoe tension na 220 170 tonga de maty azy simba ho azy fotsiny ko le zavatra ohatran'izany ka sy andrina hoe le qualité an'le service mihitsiny zany tsy mifanaraka amin'ny vola lainy ny jirama ka tokony heritreritra izy amin'io satria tady io tsara fa tany Maroantsetra sy tany am sud-est na tany Tamatavy iny any efa nisy tangonan'olo ohatran'io jirama io satria tena tsy zakan'ny olona tsony ka tokony heritreritra le jirama ary io angamba tokony hoe rehefa hita zany problème rehetra zany asoro mihitsy le lohany fa lohany efa tsy mamely de hiteraka ny problème rehetrarehetra de mbola hipetraka ho any tsy haiko hoe ino moa tena fandraisan'ny mpitondra sy le lohany fa de rehefa lohany tsy mamely de tsy mamely koa natao mbany ato zay mahatonga ny jirama ohatra zao hatramin'ny aviana ny jirama no isande anao zay compression de personnel zay fa raha tena nijery izy ka hoe na hoe de numelo de efa nijery hoe inona tokony olo antya tokony tsisy zany compression de personnel zany fa tokony efa mijery izy hoe ndotsika anao an'zao mba afaka miasa ny olona sindretreritra fa moramora andraro manao zany compression zany tombotsy anasa ka mety ho tezitra ny olona satria le olona le aloha tsy maintsy araky ny fitenena hoe tsy maintsy mangeriny zanany ary ho asorinao izy aninona itelondora fotsiny zany ro zazy reo tsisy ininona itongozay mpangataka de izay indrindra zay tokony heritreritra mpitondra ny zavatra io fa tsy tereniny zava-misy hoe resaka bizina ary ambadika ary ny tompona groupe ny compagnie pétrolière de eo de mandeha kely ny dipany ary sy ny rehetrarehetra na ampiesina nina eo de le vahoaka le mpanjifa eo ny taraiky ty zany tena hoe potika tanteraka misy le firenena amreto mpitolo reto hoe tena potika rehefa miresaka secteur ray tsika miresaka lafiny zavatra anankiray tsika ary tsisika ihany no miresaka an'izany fa rehefa manontany eny anivon'ny fiarahamonina eny miresaka kafe ohatra zany zao anao de ho zay 4,000 kapoka ny voakafe zay zao ohatra fotsiny fa rehefa miresaka kafe indray anao dia hoe isotro kafe anao eny amina toerana kely fividianana kafe de efa tsy mahazo an'le tena kafe le efa piratsony anao fa efa kafe efa mifangaro katsaka sy fangaro tsaramaso indray ny azonao zany le mifahasiarana amin'ny malagasy rehefa endasiny maitimaity daholo ihany tena grave izy de makarary vavony rehefa avy eo zany daholo zavatra mitranga raha ohatra zany anao miresaka zavatra anankiray de efa misy fampitehana daholo le satria nonina le izy potika taorina le 7 le situation rehetrarehetra eto Madagasikara le fanahy le toetsaina mihitsy tsy izy ary raha vao tsy manova toetsaintsika de tsy anana zany fanahy mahaolona zany mihitsy fa de ho taraiky eo miteny zavatra ohatran'izany ianao zao am'izao fotoana zao rehefa mividy carbonetra de any amin'ny pharmacie mividy fa reny amin'ny sisiny ena carbonetra efa fangaro lafariny vaingany iny eo anatin'ny kilotovy an'le poivre ihany zany fa lavenina mivarotan-dralahy fa tsy poivre zany mampalahelo hoe tena toetsaina enjana be député Rambosalama Emilien marapara antsika moa zany satria mbola hitreo ihany koa namana rinana be mananjara mbola hiresaka zavatra fa rehefa avy eo arak'izay loha hevitra nomanina redynamisation rapitso no andalo aminao amin'ny firaisana faefatra mbola firaisana foana le matetika tonga eo mivavaka zany fa efa boribory tamin'ny faefatra ny redynamisation zany miaraka amin'ny birapolitika tsara angamba ny fotoan-dehibe mihitsy ny alavay an'le rapitso no mba hiresahany député Rambosalama Emilien zay amaranantsika ny fandalovanao mahafinaritra teto amin'ny onjam-peo sy ny fandarantsika marina tokoa zany ny faniry raha pisy tokoa zany no andro zay voatondro anaovana ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara eny amin'ny boribory tamy faefatra manomboka amin'ny roa ny fotoana ary miantso atsika ato amin'ny boribory tamy faefatra ho tonga am'izany fotoan-dehibe zany satria ao am'izany no entsika indray angalaina ny aina vao ameloma maso ny antoko ny atao am'izany dia tao hoe ny
fanamafisana indray a ny fanarahana ny fitsipika ao amin'ny antoko tady tsara fa ny mampatanjaka ny antoko tiako Madagasikara de izy antoko manana zay discipline zay ka rehefa tsy manana discipline ny antoko ianao a de tsy mandeha am'le izy kanefa moa tsy lozan'izay olona dalany eo amin'ny ohatrany rehetrarehetra araky ny fitenenana hoe tsy lozana dalany tanàna dia mba ivirena le olona zay atao hoe izy tsy afeniny zany fa misy nany tao a dia am'izany fotoana zany a no anaova amerenana ny olona zay nany tany zay tsy nieritreritra no avy ny antoko a fa nieritreritra ny tombotsoa manokana ka etsonanao zany amy zavatra zay ao koa zany a no anaovantsika karazana hoe fampihevanana ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko na zay olo efa nandalo tao amin'ny antoko ka na tsiaro hoe diso a ohatra mpivady ihany io a tsy maintsy miady kely fa avy eo mifanaraka ao koa zany anaovantsika am'zany satria tady io tsara fa tato amitsika tato amin'ny boribory tamy fahefatra rehefa niteneniko teto a dia raha tamy fifidianana solombavam-bahoaka raha fito ny candidat de ny dimy tam'zany a de olona atao anatin'ny timy daholo ary lo atao anatin'ny le dimy zay a de nieritreritra hoe mba ho lany dolo kanefa tsy maintsy anankiray ihany no lany dia teo a de efa lasa niteraka hoe zay tsy miaraka amin'iny a zay tsy miaraka amin'ny député Ramosalama de izy hoe raha député Ramosalama tsy tinareo tsy de maninona loatra fa le virena mba hanana le antoko ny herina de mivirena manaraka an'izay nareo mbola mitana ny teninareo hoe manaraka ny antoko tinima dia tsy maintsy manaraka an'izay discipline zay zany tsy sanatriny zany akory any député Ramosalama nanao ohatrany akoho ka hitondra ny zanany inana maloto inareo aka fa miteny fotsiny aho hoe virena nareo amin'ny lalany tokony alehanareo ho an'ny olona rehetra zay mahatsiaro ny tena tokony eo amin'ny team de manaraka an'izany discipline ny antoko zany a manaraka an'izany hoe idéologie ny jorojoroniny antoko zany a ary manaiky misy makatoa ny toromarika izay toromarika hita fa toromarika mandeha makany amin'ny fiainam-pirenena ny raharam-pirenena entina ampandrosoana raharam-pirenena avy amin'ny filomarika rahavalomanana de am'izay fotoana zay koa no amezana anareo tompona andraikitra rehetra zay tonga eo ny asa mandrarahanareo a eny anivon'ny foko team eny anivon'ny jeune team eny anivon'ny femme team amin'ny fanisana sy amin'ny fanetanana andreo olona zay tiatsika manaraka ny fotokevitra ijoroan'ny antoko a anjaranareo manao an'izany amezana toromarika anareo momban'izay zavatra hoe tady io tsara fa matoy ny atoko no mitsangana dia mitady fahefana izy zay ary mazava be ka amin'ny alalan'ny fameloma maso ohatran'izao a no anomanantsika andraisantsika amin'ny fahefana manomboka amin'ny taona 2024 de manomboka eny amin'ny fokotany zany a manomboka eny amin'ny commune any amin'ny solombavam-bahoaka ary any amin'ny filoham-pirenena ka dia eto aho zany de manetana anareo ho avy am'ro ratsy diso ao amin'ny espace gold itosy ao ambadiky ny tsenany Anosibe anatateraka izany fiaonana lehibe miaraka amin'ny biro politika momba ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny boribory tany fahefatra zany ya rehefa miresaka boribory tany fahefatra moa zany anaovako fanamariana any député Rambosalama Emilien dia anosy zato atsinanana zany fa tsy anosy zato andrefana anosy zato andrefana efa tsy mindrano de ny anosy be iny ambilany be angarangarana zany misy 1/2 1/2 de anosy be mandrango bato angarangarana iny ambilany be iny de any koa ohatra mpifiloambody rano mamasina anosy patrana paraky andrefana ambojana tsy mba zaza roa fokotany de mitodika any amitsika zany zay fanasany député Rambosalama Emilien zay ho andrapitso de misaotra député vahiny teto amin'ny fandaratsika ianao mo vahiny tompotrano ihany nafinaritra ny fiarahana ary mintsika fa petraka ny zavatra azo andratovina tamin'ny fiarahana taminao misaotra betsaka faniry de irarina mba zavatra tenenina rehetra eto mba isy
fiatraikany eo amin'ny vaoaka malagasy ray manontolo ary ny zavatra ho tenentsika eto a de amperitreritra amin'ny vahoaka ny amin'ny jeren'ny hoaviny ary andraisany ny hoaviny eto amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny fanjakana misaotra faniry de misaotra antsika rehetra naharitra ny aino ny tenako nandritry ny adin'zay atao hoe adiny ray latsaka kely zay makasitraka tsika ny solombavamboaka mavitrika raha mbo salama Emilien zany niaraka tamintsika teo zay ary dia iaraka amin'ny Rina Rabe Mananjara indray zany tsika zay mirahalahy maraparana amin'ny fotoana eto iresadresaka zavatra vitsivitsy zay mba nomanina ao ambadika ao zany zay moa mifandarantsika miresaka zavatra rehetra amin'ny akapobe mihitsiny satria oatsika mbola veriko ihany dia misehatra nasionaly tsika amin'ny fananantsika ny onjam-peo ny fahita lavitra ny fananantsika ihany koa ny fizarana amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube zany ka itsika moa zany radio zany dia mandefa am'izao ny any faritra rehetrarehetra any efa ndresako matetika zay matotonga eto zany ho avy eto rapitso zareo avy amin'ny Mananara de maheno atsika ny any Mananara any ny any Vavatenina ho avy ndray zany zao ny festival jerijery tsy hoela zany any Vavatenina zany misy an'zany Anjambe Satavy zany misy namana vany mandefa antso atalibe zay maheno anareo zay raha faniry tena maka fotoana mihitsy zay de alefanay le amin'ny onjam-peo iny ny amin'ny YouTube iny de mba miforotra kely zay menakavy rehefa rivariva manko ny ambiance ny ambany voalohany tsy hoe ambiance jiromena ihany zany jiromena zany de le balle rehefa le zomasambotsy fa lay tena hoe ambiance rivariva any ambany volo mihitsy satria amin'iny zany no tonga avy any am'le Ambaibo avy any Atsaha daholo zany sy Ankoraka zay fiteny azy zany Ankoraka zany vany tambary ny asa any rehetrarehetra zany de tonga eo amin'ny tanàna de rehefa eo amin'ny tanàna de mivorivory maka toerana anankiray de mandefa an'le herinaratra amin'ny plaque solaire sy ny sisy reny de mandeha ny hira mafimafy de zay no afandrareo miainantsika satria de aprancendrareo zany amin'ny alalana speaker mafimafy ny fandarantsika Rina Rabe Mananjara de tena hoe maharak'zay fa de mafinaritra zany rehetrarehetra zany mampirisika atsika ho zany fa zay pitsikilo sy ny sisa moa zany sy lay mpandrabiraby any tsy de raha itsika zany satria ny itsika ny zava-dehibe amintsika de hoe ahoana no ahafahan'ny vahoaka mahazo ny vaovao zay zaraintsika rehetra ao anatin'izao raharaha izao fa zay nivadetsika adevitra fa Rina Rabe Mananjara de teleko vazivazy hoe mba mailomailo ihany rehefa misy papielo fa io olona mapielo io kay tany Guinée tena enjakenjany zany de allo mailomailo foana rehefa misy mapielo zany fa akaikaiky eo ihany kay le fandehan-javatra de mampatsiaro ny Apollo 21 hoe teo kaiky teo ihany kay reny lafin-javatra reny rehefa mandinika ny zava-misy any Guinée any amin'ny tanàna zay nisy an'ry capitaine Davis Camara teo aloha sy Alpha Condé am'izao fotoan'izao zay naonga ny tafika zay nitarehan'ny Mamadia zay légionnaire teo aloha zay nomena groupement manokana mihitsiny ary nomena fitaovana raitra tany Guinée Conakry tany naka fanapahan-kevitra izy ary nilaza fa hoe mantra ny vahoaka mandeha araky ny tsy tokony izy ny fiainan'ny firenena zany zavatra tany ka zany moa zany resantsika tsotsotra etran'izay le izy hoe zany ray ny malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany aty Afrika moa zany rehetrarehetra zany de lasa mieritreritra zavatra goavambe mihitsy tsika ny amin'ny hoe maninona misy ny rivotra de matoa misy ny rivotra dia mazava ho azy zany fa misy zavatra mihoatra arakin'izay tokony ho izy ao ka mahatonga ny rehetra araky ny tandrifiny mandray fanapahan-kevitra Rina Rabe Mananjara inona ndray ary no ambarantsika mitoy antsika faniry araky ny efa nytenenao tao moa efa nasiana resaka kely ihany ny zavatra seho tany Guinée hoe nasorony tafika inga Alpha Condé zany zay tantanan'zany Guinée zany teo aloha ary mbola voafidy izy zany tamin'ny fifidianana farany ary hoe mbola tao anatin'ny programany hoe mbola hitondra fantelony any Guinée kanefa izao no zavatra nitranga fa efa natsidiky faniry omaly ny resaka hoe vehivavy ny zonony vehivavy ary nasiny resaka kely zany ny amin'ny hoe zavatra miseho tany Afghanistan tany tena hoe niseho mihitsy ireo vehivavy tany Kaboul renivohitra Afghanistan nitaky ny zony izy ireo
ary matoa zany takina le zoa de tsy araka ny tokony ho izy satria tonga eo amin'ny fitondrana ny taliban rehefa lasa ny amerikana de niala ihany ko ny mpitondra teo aloha zany de ny taliban zany no tonga eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao any Afghanistan any ary efa natsidika tetony amin'ny hoe atsara resahana ihany zany zon'ny vehivavy zany satria rehefa tena hoe tsy voaja araka ny tokony izy ny zon'ny vehivavy eo amina firenena anankiray kanefa le firenena nanao sony ny atao hoe fanajana amin'ny atsipriany zany zon'ny vehivavy zany dia lasa miteraka hoe fanehoan-kevitra tsy voafetra intsony izay lay finiavana te ampiseho ny zon'ny vehivavy izany maro be ny zon'ny vehivavy fa raha ny any Afghanistan aloha zany rehefa zavatra nytenen'reto taliban zay tonga amin'ny fitondrana de hoe zany vehivavy zany de fa ohatran'ny aloha tonga de tsorona mihitsy hoe tsy manana zoa amin'ny mahaolona mihitsy fa tonga de ary amin'ny sisisisiny ary amin'ny lafiny maro mihitsy eo amin'ny lafiny fianarana eo amin'ny lafiny mahaolombelona eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina amin'ny ankapobeny de tsy manana amin'ny maizy azy izany vehivavy izany raha ny any Afghanistan fa le izy ry faniry ny any Afghanistan no miseho be zany hoe miseho mivantana izay tsy fanajana ny zon'ny vehivavy zay ka mahatonga an'ireo vehivavy afghanina zany nidina an-dalambe hitany zao tontolo zao moa zany fa misy ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy atao hoe masqué zany hoe tsy tena miseho mivantana ohatran'ny ataon'ny taliban fa miseho amin'ny endrika akolaka zay miseho amin'ny endrika akolaka ary io dia amina tany mahantra sy sahirana no tena miseho zany izay tsy fanajana ny zon'ny vehivavy izay ohatra raha toa ane ka raisina zao ny vehivavy zany rehefa hoe miteraka izy dia mbola ahitana ambony ny hoe fahafatesana eo ampiterahana raha hoe ho an'ny tany manitra zany ary Madagasikara tafiditra ao anatin'izay hoe tany manitra izay matoa zany misy ny vehivavy maty eo ampiterahana misy loha sasany tena hoe no ny antony manokana tena manokana fa ny akamarony amin'ny tany manitra de no ny fahantrana satria tsy ampiery lay vehivavy satria tena miady mafy izy amin'iny le miteraka iny dia tena hoe misy afoy zany hatramin'ny aina le aina nefa tsy tokony nafoy raha toka hoe voaja araka ny tokony ho izy ny zon'ilay renim-pianakaviana ny atry an'izay fiterahana izay fa misy ihany koa ny zon'ny vehivavy izay tsy voaja ankolaka amina firenena mahantra ndeha ataontsika hoe firenena mahantra le izy raha vao miteny an'izay moa de fa ao anatin'izay i Madagasikara anisan'izany zao ohatra ny amin'ny hoe famerana ny vehivavy tsy afaka misehatra amina asa ohatra ny fitondram-panjakana moa zany miteny hoe efa miezaka jereo zao fa betsaka ny vehivavy ao anatin'ny gouvernemanta sinsisa ekeny zany fa endrika ivelany iny iny le atao hoe fasady iny le atao hoe fasady zany hita maso ety iny fa ny ao ambadika izay zany hoe le vehivavy malagasy amin'ny ankapobeny raha vao miteny vehivavy malagasy maro anisa de tantsa so tsika mieritreritra hoe atanina resiny manodidina ihany tsy izay mihitsy fa ny akamarony dia tantsa manahoana ny tena hoe fahafahan'ny reny vehivavy reny zany ny vehivavy malagasy amin'ny hoe miaina ao anatin'ny fanajana ny zony satria io zany dia anisan'ny apetraky ny iraisam-pirenena ihany koa io ary io tompoko dia misy fandrefesana ataony any ivelany misy ny fikambanana iraisam-pirenena marobe anisan'izany ohatra ny UNICEF raha miteny UNICEF de reny sy ny zaza vao miresaka sika UNFPA de resaka momba ny ponina zany raha vao miresaka sika hoe reny sy ny zaza de misy resaka vehivavy zay resaka sika hoe ponina de misy resaka vehivavy ihany koa ao anatin'izany ka ny tena manahirana de hoe ny firenena manitra zany rehefa miseho izy eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena mandeha ny fivoriana ary mandeha ny fionana tapiny ary amina fivoriana iraisam-pirenena reny
de mandeha ny kabary isan-karazany de ao anatin'ireny kabary reny ny tena hoe tena miezaka zay efa zao ny zavatra natao sisisa fa ny tena réalité tompoka tsy izay mihitsy no zavatra amin'izeo zany ka io zany le tena manahirana ao anatin'le izy satria zavatra masike foana no mitranga amin'ny tanymanitra ary anisan'izany i Madagasikara ohatra n'le resaka le fihetsiketsehana be tamin'ny resaka baolina ihany io hoe le fasady zany tonga de hoe tena mirentirento be sy ny sisa hoe mandeha ny afomanga sy ny rehetrarehetra de hoe zavatra mamirapiratra be resaka jiro sy ny sisa fa tsy ambadikatsy izay hoe takona ao anatin'izay nefa le tsy azo takonana dia fahantrana mangizikiziky ary efa iainana le fahantrana zany dia tsy afaka miala ao anatin'izay ny vehivavy na inona aloha resantsika ary raha statistika hitako eto dia ny vehivavy mbola maro anisa no ny lehilahy io moa zany na firenenaiza de izay aloha no zava-misy ka le izy zany ty natongavana fotsiny de zao hoe rehefa miteny ianao na rehefa mivory ianao ny misehatra raisam-pirenena na rehefa atao hoe milaza ny zava-misy de tena le zava-misy mihitsy tenenina fa io tsy misy mahamenatra zany tsy misy atao hoe mampanahirana milaza ny tena zava-misy raha itony resaka hoe zon'ny vehivavy tony fa ny tany Afghanistan moa iny raisitsika ohatra fa zareo aloha zany de tena sa mihitsy izy nitaky an'izay hoe tsy mety aminay kosa no hitsakitsahana ny zoanay satria tena olombelona toy ny olombelona rehetra zany ny vehivavy ka nytiatsika tongavana faniry de zao hoe rehefa misy ny tsy fanajana ny endrika tsy fanajana ny zon'ny vehivavy de alao tenenina alao abaribary ahafahana maninona ahafahana mijery mizay zavatra tsy mety manatsara an'izay zavatra hoe tsy nety momba an'izay le hoe tsy fanajana ny zon'ny vehivavy zay fa ny zava-misy mantsy de zao raha vao zavatra hoe manontoana hoe mampanahirana manjamame sary ratsy ho an'ilay firenena tsy resaka tsy fanajana zo vehivavy ihany io dia ezahana ny anaovana communication manaronarona sy manaovana diversion sy ny sisa dia izay le mampanahira nefa ny any ivelany rehetrarehetra any de mahita amin'ny atsipriany ny zavatra misy amina firenena anankiray misy olo-tenany eto misy masovoy eto ny fitaovana moa zany dia efa nanany any ivelany ahoana moa nahafantarana hoe misy gazy sy misy petrôle amin'ny manodidina ny reto le Îles Éparses reto ka ny olona efa manana fitaovana tsy riany avahany fotsiny any Texas izy no mijery de hitany hoe misy dorotanety ary abongilava ty Madagasikara hitan'ny olona avany izy zany hoe tsy zavatra fenina ntsony zany amin'izao fotoana zao na inona fezahana zany hoe anaritsarona ny zava-misy fa izay le hoe nitadiavina zany de hoe mila miaiky hoe tena misy zavatra tsy mety le izy dia andeha ho atsaraina fa na ohatra lefa foana ny communication milaza hoe mety io efa hita fa aretim-be zao no mitranga de mety io fa zao fotsiny anaovana azy dia mandray fanapahan-kevitra tselika ary iny ny tena hita mihitsy hoe miteraka voamaika miteraka fahasaranana ho anna firenena anankiray zany raha tsy resaka fa tsy neto Madagasikara tsika fanapahan-kevitra tselika sy fanapahan-kevitra vonjomaika foana matetika no raisina zany tapitapika eo de atao an'izao tapitapika eo de atao gouverneur tapitapika eo de misy fanapahan-kevitra mipotra tapitapika eo de foanana ny ameana ara-pahasalamana de io mantsy zao mbola fanontaniana mipetraka hoe hatramin'ny oviana zany ny fahataperan'ny hoe ameana ara-pahasalamana de nisy dokotera moa ny teny hoe hita eo izy afaka 2 volana 3 volana eo de ho hitatsika ny vokatra satria raha hoe anafoana ameana ara-pahasalamana zany ianao raha ny tena izany zany resaka teknika ny dokotera ny tena mamiaina ao anatin'izany sy mahita ny zahatra rehetrarehetra marina hoe misy hoe statistika ao ekeny zany tsisy mandahan zany fa statistika iny ara mbola mampaitrambantaniana hoe ahoany reto chiffre reto fa le tena zava-misy mila fatarina tsara ary apetraka ny toerana maizy azy ireo tena hoe
tompona ndraikitra sy teknisiana mafe an'ilay zavatra fa tsy tsofotsofohana daholo ty rehetrarehetra ity dia miteraka zavatra manahirana rehefa avy eo ka iny mofony teny any satria resaka zony vehivavy ny tena nyresahana teo fa izay le fanarotsaroana an'izay zany a vao mainka miteraka zavatra manahirana zay ny tena tiana tokavana ny resaka vehivavy zay manko nitairitsika tamin'le resaka nitranga tany Afghanistan be mananjara am'tya fanjakana zay azo ny Taliban ty iresaka kely an'io zany tsika satria le Taliban moa zany reo de mpianatra soratra masina avy amin'ny alalan'ny Coran zany zay zany no ampiasaindreo ho an'ny kristiana dia ny bibla ny azy na ny baiboly ny ampiasainy fa ho an'ny islam kosa zany dia ny Coran ny azy no ampiasainy zany tsika tsy resaka Torah zay moa zany efa tranay be tany aloha zany fa resaka Coran zany no iangatsika zany de teo anelanelany satria io Afghanistan sy Pakistan io zany sistany manasaraka amindreo dia saika ponina mivezivezy tao a Pakistan ihany na kao Afghanistan zany fa ny sistany kely zany teo anelanelany Pakistan sy Afghanistan de tao no ny fahatra zany reo mpianatra reo tany aloha be efa tany amin'ny taona 770 tany rareo nanomboka niketrika de ny bazenina ny fototra tamin'ny alalan'ilay fampianarana nataon'izy ireo tena nianatra nataon'ireo ankizy ireo tamin'izany fotoana andro zany nandinika ny resaka soratra masina nandinika ny resaka fifehezantena sy fiainana ara-panahy avy amin'izany resaka Coran zany de io no niraisin'ny zareo hoe ndeha hanova zavatra eto ambonin'ny tany isika fa betsaka akainy tsy fanjarena fa ity no bazy tokony iaingana dia nianatra taotry zareo de rehefa nianatra taotry zareo dia nametraka fiarikarena manokana de taony namboly de taony nanesaka varotra sy fandrarana dia tonga communauté natanjaka be zareo zay le Taliban mpianatra zany de rehefa natanjaka be zareo de netretra hoe ndao tsika haka fanjakana ary rehefa haka fanjakana tsika dia ametraka an'izao zavatra ianarantsika zao ho karazany kolotsaina ngezabe anankiray sy hoe ity no lalana afaka mampandrosoka atombotsika ty amin'ny firenena islamika zany zay zany ny angany zay foto-kevitra Taliban zay zany de zareo moa zany natao zay nahazona an'le fanjakana dia ny fofotra tamina ady tao Afghanistan tao satria betsaka raha teo koa ny zavatra nanahirana tamin'izany fotoana zany atao Afghanistan zany indrindra zany ho an'ireo Afghana sy reo nitondra fahefana tamin'izany fotoana zany atao Kaboul de nanana fitaovam-piadiana nanana famatsim-bola nanana mpianatra be da be efa tafita zareo zay nandeha nikaroka vola teo amin'ireo pays arabo tsy lavitra amin'ireo reo da Arabie Saoudite na Irak na Iran zany rina arabe mananjara fa nisy nakaty amin'ny firenena tandrefana de rehefa nandeha ny tamin'izany nahazo fanjakana taty amin'ny 770 tany ny Taliban fa rehefa nandeha ny fitondram-panjakana dia vongotra teo amin'ny fitondrana indray ny Taliban taty amin'ny taona ataontsika hoe 14 taty dia voatery nikisaka de nisy fanjakana ny orina indray zany tamin'izay fotoana zay ara-pomba demokratika satria napin'ny Amerikana lay fanjakana zay niady tamin'ny Taliban satria efa nametraka izy ireo reto ny lalàna mafy be zany lalàna apetraka ny Taliban zany de natahotra ny rehetrarehetra hoe tsy azomena fanjakana tsony le Taliban reto fa tena mampiatra n'le foto-kevitra sy le kolotsaina sy le resaka fampiarana ara-panahy zay ny anaran'izy ireo zay le izy amin'ny akabeany fa rehefa niala tamin'ny politika vaovaon'ny Donald Trump dia narahany Joe Biden izy satria ny Amerikana na eo arany tsy vidivikevitry ny demokrata sy ny republikana de kajino foana ny azy ary tsy sombany mihitsy ny azy na hoe mahafirenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany azy ary tena midina amin'ny tany mihitsy mivonahitra izy ireo raha ohatra ka misy firenena zay misongona azy takony io ataony Korea atsimo sy avaratra sy zareo sinoa io tena atahorany Amerikana mihitsy zany rina arabe mananjara dia na inona zany adevitra tsy tovizan'ny republikana sy ny demokrata fa lay resaka fiarikarena lay resaka voninahitra lay resaka tena hoe asin'lay tanàna sy le fanjakana Amerikana zay mampatanjaka azy ireo de tsy tiandrareo kitiana de iny le narahany iny tany Israely i Donald Trump tsarotsika tsara mihitsy ny kabariny lehibe tany namerina an'le hoe le edivany Jérusalem zay manahirana am'izao fotoana zao amin'ny zareo palestiniana
efa nanomboka tany io kabary io ary efa nanomboka mikitika taty Iraka sy tany Iran sy tany Arabie Saoudite izy dia nanomboka nitsofoka atao Afghanistan fa nataony de zao nanala mitafika Amerikana de ino naparefo an'le fanjakana tao Afghanistan dia nanomboka nanafika am'izay na hoe efa nandeha foana moa zany niady teo amin'ny Taliban sy ny tafimpanjakana dia tafiditra satria kelyhery le fanjakana lay tafimpanjakana tao Afghanistan reny Arabe Manjary dia tafiditra zany ny Taliban ny Amerikana raha teo fa nanomboka niala zany ny base nametraky ny apetraky ny Amerikana de base fotsiny zany tetỳ anivony seranam-piaramanidina zany ka ny Taliban isy nanoana de ny Rosianina sy ny Sinoa zao mbola mijanona tandrefana zany anisan'izay zany satria milalao zavatra sy ny tatsinanana surtout zany milalao zavatra ty ambadiko zao resaka resantsika rehetra zao fa rehefa tafiditra ny Taliban de napetrany am'izay ny azy ny lalàna de zay le resan'ny Arabe Mananjara teo vehivavy ny resantsika voalohany tsy mahazo mianatra tsy mahazo miasa ary raha mivoaka ny trano dia tsy maintsy olopatatra miaraka aminy na vadiny io zay vita raharaha amin'ny ara-dalàna na io ny rainy na ny anadahany tsy mahazo mampirafy any zany tsisy vehivavy misengy zany any tsy mahazo manao fitafiana tsy montina tsy mendrika ary tsy mahazo tsy maintsy misarona tsisy mahazo manao klipy sy ny sisa tsy mahazo mihira ary ny azy moa zany radio sy télé de efa mifoanandrareo fa ny fahitalavitra napetraky ny Taliban ihany no jerevana zany am'ty resaka culture ny européenne sy occidentaux ty zany marobe ny zavatra napetraky izy ireo am'zany anatin'izany lalàna zany tsy mahazo mitarika fikambanana tsy mahazo manao politika maro be mihitsy ny zavatra napetraky izy ireo satria hoe ny vehivavy de tokony hipetraka ao atokantrano zay le resahany hoe vadikarana ohatrohatran'izay zany le endriky le vadikarana resahana hoe petraka ao an-trano fotsiny de mikarakara ny ramose dia manao zay mampetipety eo fa adidin'ny lehilahy no mikarika vola ety ivelany raha misy ara mampiteraka zany de mazava ho azy zany dia uniquement zany efa voafaritra hoe amina fotoana ohatran'izao efa voafaritra amina olona ohatran'izao zay zany amin'ny akabeany fa ny Taliban tsy afeny peniny fa tena seho mihitsy hoe zao ary io lalàna io de vakiny isan'andro amin'ny fahitalavitra sy amin'ny radio any Afghanistan am'izao tsika miteny zao zany isan'andro de vakiny zay vao mifo maraina satria napetra ny azy lalàna izao ny anay ny fanjakana eto rainy amin'ny fanjakana zany de izay le mahatonga an'le olona hoe vao tafiditra ny Taliban de nitsoka niala tao Kaboul renivohitra sy tao Afghanistan daholo ny akamaroan'ny olona de taizany nandehanana satria système moa zany fa tsy ohatran'ny antsika ilona dia le serana mpiaramanidina zay misy hitaomana an'ireo atafika zay avy amin'ny Amerikana zany fa ny Frantsay koa de nandefa zany am'lay fampidina an'ireo teratany zany de ino no nararotin'lay vahoaka tany Afghanistan zany hoe ndeha koa zay itsoka fa tsy zakanay satria voatery ny fahafahana ary isa tokantrano de tadiaviny zareo Taliban mihitsy zay mety ho pitaritarika ny zay mety anoatra fa zay zany tena zava-dehibe anatin'izao resantsika zao de hoe nahafahan'izy reo vehivavy andehana vehivavy amanjatony nivoaka ny trano de nanao fihetsiketsehany de tondra pancarte mitondra banderole hoe avereny ny zonay takinay zany fa mafy be na ny fivoahana ny trano any Afghanistan am'izao fotoana zao fa sa izy reo hoe ity ny fanjakana zay Taliban ity ny lalàna zay navoaka ny Taliban ary zay toerana rehetrarehetra dia fian'ny fitaovam-piadiana zay ampiasain'zareo Taliban satria manodidina ny hoany amin'ny 9 alina sy 8 alina zany ny efa mpikatroka tafika Taliban zany zay fa ao Afghanistan am'izao fotoana zao de reny zany tsy nanana fatahorana mihitsy nireo vehivavy niarika zany avereny ny zonay zay fahasahina ao anatin'ny zavatsarotra zay ny zavatra tiatsika resahana Rina Arabe Mananjara hoe na inona zavatra iafrontena eo aloha eo atrehana edivana dia tsy nitsoka izy reo tena tonga de nyravany ny tafika Taliban mihitsy le fihetsiketsehana fa tena hatrany fara mbola niteny mafy mihitsy hoe tsy maintsy mijoro zay tahaka ny zonay zay de tsy mempikevitra anareo fa rehefa nantanino moa zany isy le fasafasy hoe ho sécurité anareo satria mbola tsy milamy manontany de mba ho fiarovana anareo vehivavy ny antony fanapahan-kevitra ndrasana nefa le fanapahan-kevitra moa zany de hoe tsy hoe vaovao fefa ny ainana sy efa mivolavolaina izy ireo nandritrandrareo nianatra zany atsiarovantsika zay Rina Arabe Mananjara satria zay fotom-pisainana niaro zay hoe vehivavy mitarika zany manoloana ny tsindry zany de fa nataony Benazir Bhutto zany tao Pakistan fa tsaroantsika moa zany izy nitifitry Benazir Bhutto
zany tsaroantsika daholo ny resaka perzevy mosarafo sy ny sisa fa tsy voazavatsika androany zany noho ny fotoana tsaroantsika koa nylay ady na atrehana mafy zany tamin'ny Birmanie zany tamin'ny jainty zany hoe fanjakana miaramila ny tao a Birmanie nampiatra ny jadona rehetrarehetra ary tsisy ny teny ny feheziny daholo ny radio sy ny tele ny fomba fivoriana zay na any anatin'ny elakelan-trano na toerana privé na restaurant na hôtel tsisy azo anaovana fivoriana rehefa ny jainto nitondra tany Birmanie zany jainy zany de fitondrana miaramila voarary zany tsisy mahazo maneho hevitra tsisy afaka mandeha ary rehefa ivoaka amin'ny tanàna toerana tany Birmanie de mazava ny fomba ivoana sy ny fomba idira tena ny censuren'izy ireo daholo zany ny tezy rehetrarehetra ny mémoire natao rehetrarehetra dia tsy maintsy mifanaraka ny hevitry ny fanjakana fa tsisy mamelona manimo zany manao zay haminganana na tifirina fanjakana zany am'izay fanaokevitra fa Aung San Suu Kyi tsy nanaiky an'izay zay piaro ny zon'olombelona tao a Birmanie de nitarika tolona izy de narahany reto moanina reto le tolona nataony zany de rehefa narahandreo moanina zany le tolona natao zay aty amin'ny resaka boudisme moa zany resantsika zany dia nahazo aina le tolona ary rehefa nahazo aina resiny jainta ny miaramila zay nampiatra jadona amapolo taona ny mahery tao Birmanie nahazo prix Nobel moa zany Aung San Suu Kyi tateo aoriana ary lasa tonga izy zay nanana ndraiky tateo anivon'ny gouvernemanta zany manitsika no miresaka zany de miresaka an'zany tsika ny amin'ny hoe na inona mafy ny fanjakana io na fanjakana jainto io na fanjakana taliban io eno ny taliban mbola mitondra fanjakana izy am'izao fotoana zao ary voazy ny fanjakana fa misy olona samy joro foana eo ary na mafy tahaka n'inona ary ny tafika zay ampiasaina sy anaovana répression sy anaovana intimidation dia misy mijoro foana eo ary sa de zay hoe ny endriky ny vehivavy samy joro zay zava-dehibe ka io manairana antsika lehilahy ihany eo anatrehan'izy hoe mba raisy ohatra sy modely ny fahamaroan'ny vehivavy maro anisa samy joro eo anatrehany ady sy ny lalatsarotra zany ary zay koa mbola resantsika ny amin'ny hoe zany ane na tonga Merkel izy monina napo hoe sy misy tatery Angela Merkel nanana fahasairana tany amin'ny toerana nisy azy fa tonga lehibe any antokongeza be izy tany Allemagne ary lasa tena chancelier tena tiany olona sady naharitra indrindra izy marina izy mpianatra Helmut izy tany am'zany firenena Allemagne efa mandroso zany fa zao nanana an'izay fahasain'izay RDA fa tsy rehefa ohatran'izay ihany ko marina fa tsy nahazo fanjakany Marine Le Pen fa zao hatramin'ny farany Marine Le Pen tany Frantsa de nijorony fa niady tany dadany Jean-Marie Le Pen nge izy rina rabe mananjary hoe hoetiko ty antoko ty fa tsy mety tsony fomba itondrany dadan'le antoko fa zao nitondrana an'ty antoko ty mba hahafahana mametraka fa amin'ny frantsay de toka masika be Jean-Marie Le Pen fa zao nanana ny fomba fijeriny koa Marine Le Pen ary namorokatra relève tao anatiny tao de hoy Jean-Marie Le Pen rehefa mipoka ny ady misy mianaka hoe esorina tsy ho asiana Le Pen ny anaranao fa tonga hatrany tribunal zany fa tafajana ihany moa ny anarany zany hatram'izao mbola ijorony Marine Le Pen zany hoe iarony fito tapitrisa frantsay tsy anasy zay ary tsy mila anizaniza ho eto Frantsa fa ny frantsay ny Frantsa de ho an'ny frantsay mety tsy mahombo ny tolona taony fa zao ao anatin'ny lalatsarotra azy tery izy de mijoro izy ka io zany tsisy mampatahotra hoe satria manao jado ndray ihany satria misy fitaovam-piadiana eo ampitana ndray ihany sinsis rehefa ijoronao ny foto-kevitrao ary rehefa say ianao miaffronter hoe manana idéologie mazava manana an'izay hoe reto no lalatsaina no taizaina ary zao no fahasahiana tokony ho ao anatiko ka tsy ho avelako vira vrainy fitondrana mandalo ny fireneko de afaka mijoro zany olona rehetrarehetra resantsika zany ary zany no anairana ny rehetra hoe manana an'izay personnalité zay manana an'izay fahasahiana zay fa tsy tonga ho azy kory nahazony Aung San Suu Kyi an'izany prix Nobel de la paix zany ary nahazo fanjakana izy tsy tonga ho azy akory na tonga ny Benazir Bhutto marina fa maty Benazir Bhutto fa zao mbola nisy mpandimy foana izy tateo aoriana ary tsaroany olona mifoto-kevitra hoe ninina faneho-kevitra nandeha tongotry Benazir Bhutto nandeha tamin'ny alalana fiara marobe sisy nahafahany anio hevitra zany ary zay de rahatsika n'le fomba fijorony vehivavy tany Afghanistan amina hoe tena miaffronter an'le tafika mbola mafana be rina rabe manantsara fa zao nahatrehan'izy ireo hoe ndao zay hidana an-dalambe fa zao tafapita le mesazy hoe misy mijoro any
sa manohatra ny lalàna napetraka ny taliban fa tsy hoe de nangina tany antranony tany daholo ny rehetra ao anatin'zany a situation rehetrarehetra zany a rina arabe mananjara zay moa zany tena tiatsika resahno anatin'zany adevitra zany eny ary efa misinisy any zay anambara teto zay nisy vahiny nisy famakafakahana nisy nitondrana toejavatra tany ivelany tany mba hoe isaintsaina inona tsy hoe andany fotoana akory ny firesahana zany mety misy amteny any inona koa zany zao no teny ifandraisana zany amin'ny eto Madagasikara zany nga mampidina vidim-piainana firesahana ny taliban nga mampisan'ny fandripahalema tena misy mihitsy satria ny toejavatra takan'ireny dia atao hoe trangan-javatra mampieritreritra ary ahafahana ihany koa zany mampita sy mijery ny zava-misy eto amintsika satria ny olona de lasa foana ny anivelany any tsika mbola eto ihany mbola miady mipesta zany zao ka mbola misy ndray koa zany pesta zany fa ny tena amaranantsika azy aloha zany dia na inona fitrangan-javatra de mirary soa zany ho an'ny baretsika amin'ny ny tolakandro amin'ny efatra eto Madagasikara amin'ny efatra eto Madagasikara iona amin'ny Tanzanie de raha maharesy eo zany tsika de mba mahazo isa telo mba any amin'ny larana faharoa indray aloha fa de aloha tsy teny akoatran'izay fa hita eo mibaolina amin'io an'io tolakandro amin'ny efatra eo de samy tsara isika tompo lasy tompo vavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko